fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny Ange du Paradis Group io anao izao tantara nampitondraina ny lohateny hoe Tananamo roa nosoratan-drazana Bary Vangelalao Joséphine. Novelom Landry Steven, Michel Raitra Top, Tovo niaraka tamin'ny Sieny Ramanantsoa ary Alanina Mengola. Nandray fiosina Tosa, Tovo Andriambololona, Studio Ibrod. Ndry, fa inona koa ary ty taratasy ty atokonana ty? Ndraso hoe tsisy adresy nefa izy ty. Ary zany nanisika an'ity teto andraso hoe ho an'ny sedera. Raha vao maray ty taratasy ty se dia tonga vangana any an-trano fa misy zava-dehibe ilaiko an'se maika hoy dada maro. Fa inona koa ny ilan'ny dada maro anay e? Tena mety zava-dehibe zany matoy izy mahampiatso maika. Fa firy aloha zao e? Fa tena amin'ny 3 ora tolakandro. Ary ilay tonga dia andeha sao dia sao ihany rangahy. Fiara raha teo koa moa ny entana ka amin'izay mba vetivetiko. Zay dia tonga ka ty ny tranon'ny dada maro. Tamindray latsaka vefa zany nandehanako teo. Ie, ary leo livoaka tato anaty fiara amin'izay ka. Ry dada maro a! Dada maro a! Izy zao e? Za ihany rery ty dada maro a, sedera ihany e. Ay ve, mandroso fa tsy midy io rse a? Dada maro, manao ahoana ianao? Manahoana rse a? Fa manino ianao zany dada maro, angaty salama? Tsy salama efa ho tapa-bolana izay e. Tsy afa-mihetsika atao mpandrinana eto mihitsy a. Zany ve fa ahoana dada maro a? Fa inona zany ny tena mahazo anao e? Le tongotro rse ny tena mbola mihetsika indray zao a. Jereny senge e? Ao e? Io. Andriamanitro, toa voto be nge izany sady miofakofaka be mihitsy e? Ie, manahitaina izay tsy izy io amin'ny alina rse a. Tena raharahako izy ity ka. Tena mijaly be mihitsy ianao. Fa ngatsy mba nampiasaina fanafody mihitsy izy ity e? Ka indrindra zao no olanako. Fa ahoana ry dada maro a? Ka lany anie le izy rse. Kely dia kely sisa ny ambiny tao. Iza moa rse ny nanapo hoe niverina indray ty aretin'ity 7 taona ty aoriana. Tena lalina tokoa aloha zao e. Nefa nge dia tena efa sitrana tanteraka izy ity sady efa natanjaka tsara mihitsy dada maro e. Fa inona indray zany ny tena nampiverina azy ity e? Dia tsy hay tsony rse a. Ny aretina nga rehefa hiverina nga hita e. Ka inona zany ny atao ry dada maro a? Mitondra fiara moa zany nandeha nakaty aminao ity dia sao dia tokony handeha dokotera ihany aloha tsika e. Amin'izay ma tsy mba vetivety moa ianao koa mihina fa mbola tsy afaka mandeha tsarako. Eny rse a, fantatr' izay tsara fa tsy sitrapanafody nge sady sitra ny dokotera io aretiko io e. Vola ariana fotsiny raha hiditra amin'izany tsika e. Ka atao ahoana ary e? Dia ho jerijerena fotsiny amin'izao ary ve? Iny fanafody ravikazo iny zao no tsy maintsy ilaina. Le ohatran'ny nampiasaintsika taloha iny ihany e? Dia aiza nefa nahita ohatran'iny ry dada maro?
Tsy maintsy any amin'le toerana nangalana azy taloha igny ihany Fa taiza tokoa moa no nangalana azy fa ohatran'ny tsy fantatra anie. toerana somary lavitra izay le izy. Ary izay no mba ilako an'se mba hiangaviako an-tanandroa se mba andeha ho any fa tena avitrainy ty ry se Fa aiza ho aiza nefa le toerany? any amin'le atao hoe Ambohitrandriana ry se Aiza ho aiza misy an'izany ry Dadamaro any avaratra andrefana any. Fa tsy lavitra be ve nefa aloha zany? Izy aloha dia somary lavitra. Iny ve tsy eo amin'ny 700 kilometatra mialeto eo. Zany ve? Any no misy an'ny Ramasy. Fatidrany tompoky lahdady izy io dia tany no nalehako tamin'izany ary any no misy an'le fanafody ravikazo ireny. Mahasitrana aretina somary maromaro mihitsy izy indrindra fa ny vody sy ny manaitaina anaty. Betsaka maniry tsy lavitra ny tanàna eo. Eo no nangalana ao anaty amin'izany raha nandeha narary tany ary iny mbola nitohizana hatramin'iny ny fitsaboana Eny efa henoko ihany aloha izay fa fono mbola any zany io neny Ramasy io amin'izao fotoana izao. mino aho fa mbola any izy tsy eo amin'ny 20 taona eo izy izao. Zany hoe zoky 20 taona mantsy izy fa izy matanjaka olona taloha moa reny mafy toto. Dia ahoana re zany eny tampotampoka be moa izy ity Dadamaro fa ianao moa te efa marary dia tena marina zany le roa. Alamino aloha izay mahasahirana an'se any dia mandeha raha afaka se. Eny ary aleoloha andamindamina amin'ny asako aloha za re. Zany hoe raha pito za andamina an'izay dia raha afaka pito za miainga marainako. Eny ry se dia misaotra mialoha. Zanaka mihitsy sena dia tsy nalaoko ny kibo aza. Tsara tsodrano hoe. Inona moa ny isaoranao amin'izany ry Dadamaro fa aditiko ange zany fa hono fa angaha zany tsy mba misy olona mihitsy aty fa dia ianao rery nefa ianao nge tsy salama dia ianao rery zany ny ato sao. Misy ka misy dia misy tokoa ato. Ao raly dia ao koa Kalasoa fa samy lasa niparitaka nanao raharaha daholo zareo ko iso lasa ny etsena moa eny mety efa ho avy ary izy zay ko. Eka ho lava moa ny resaka Dadamaro fa tsy ho vorana ary aloha za andeha dia mandram-peona indray fa ny andro koa teva somary harivariva ihany ko. Na zany aza ndraso aloha atondroko an'se tsara ny lalana mandeha makany fa za maika se. So mantsy dia very ihany fa maro sapanan-dalana mantsy ny lalana mandeha makany. Eny tokoa. Aleo raisiko atsoratra mihitsy ary dia amin'izay mba tadidiko tsara dia ty ho an'ny tena afatra lehibe ry se Hoe ahoana izay Dadamaro? Mifady kisoa ny tanàna any tandremo manao atsarambina sy mivatsivatsy zavatra misy kisoa any fa tena fady kisoa any na dia mihinana sakafo misy hena kisoa azy eny an-dalana tena tsy azo atao mihitsy eny ary rery Dadamaro efa reko izay fa le toerana zany sisako. Aiza ho aiza moa zany raha ohatra ny hoe miala eto dia inona ny anaran'le tanàna lalana lalovana sy ny sisa zao ary ka haino tsara eny ary mihaino anao ary Salama lesy Sedera. Salut lesy raha ihaja. Misy vaovao anga? Tena misy tokoa lesy Zany ve? Ka tantarao ary? Ka resaka voyage lesy Tsy azoko lesy Ka zao makanesy lahy ty atrano raha pitsy maraina. Eny raha afaka moa zany dia aty manazavazava misimisy kokoa amin'ny lafa tena mila lako ny za Okay ary. Ho avy any amin'ny lama raina zany eny ary dia amin'ny firifiry eo lahy mety tonga aty zany ary aleo lesy eo amin'ny 7 eo
ena ry lesy mety zay fa miandra lahatya zany dia misaotra melo lesy ry zandry Ode de lesy sedera ato ihany vela mandrosy lesy salut ay tonga ala salama tsara ao mandrosy lesy misaotra lesy ka inona ny malaza fa ahoana ho a lesy voahiazy ahoana moa zany le zavatra tiany lateneniny ka zao lesy saika mba hiangafy kely lahy lesy za mba hiaraka aminahy izy io any amidezaka be any 100 kilometatra mialeto zany hoe mianandrefana varatra moa zany le lalanako fa ninona lesy tsika tsy zany lesy fa makafana fody fa misy vonjaina dia any amin'ny toerana eo ny ahitana anazy makafana fody ye tsy azoko tsara lesy fa zavao fa tia losotro samy hoe latsy misotro kafe misotro ihany rehefa taitra toy izao lesy fa tena sere velo eo lahy zany ohatra taizara za mbola mivazovazo tamin'ny raha hihaja zany maharary mafy nge lesy dadanay dia zay ny ilainan'io dadanareo fa ngamo lesy tsy efa maty ny dadanareo ny dada maro lesy zany le nitaizana lesy zany fa tena voto be nge lesy ny tongony akavy dia tena tsy afa mitsangana ao am-pandrina izy tena mampalahelo zany ve lesy zany mahazo azy eo ka zay ny laiko fanampiana amin'ny lako dia fanafody ahoana lesy dia aiza koa zany no alaina angamo tsy misy farmasia any tsy fanafodiny dokotera nge lesy ny ilaina fa raha avikazo zany any amin'ny toerana eo vao misy an'le izy zany ve lesy ye fa io ainge nanasitrana ny tongony taloha saingy hoe lany le izy tao dia tsy maintsy miverina maka ny ndraiko ay raha azoko tsara zany dia miverina indray zany le aretiny teo aloha za indrindra azo olona tsara tena mampalahelo lesy zany fa firy taona tokoa moa zany dada maro amin'izao manodidididina ny eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 80 eo ohatry ny tsy arako tsara fa raha tsisy any dada maro inge lesy atsy ohatran'izao direlona tsara 40 taona zany nanomboka an'ity zany dia nanomboka teo amin'ny faraka amin'ny 20 taona koa iny zany andeha niasa tany atao masina iny dia niala tao aminy amin'izay avy eo miverina avy any indray dia manofatra ny mitokana zao hoe efa 5 taona teoriana zao satria hoe saika anambady eny lesy fa saingy tsy raikitra le izy fa eny mbola tsy anjara lesy matoa tsy tanteraka zay tokoa lesiko ka ahoana miaona ny programa lahy ka saika hoe roviana moa lesy zany sika anao nainga ka efa ndresako amin'ny lato ihany raha pitso maraina vao maizimaizina atsika miala eto rapitso dia ny rapitso ve lesy eno ka tena maharary angely izy vonjy angely izy ty dia tena tsy maintsy rapitso maraina tokoa ve lesy inona moa zany ny programako rapitso nefa lesy zao misy reportage ataoko izay rapitso zany ve lesy dia tsy azo amboarina mihitsy ve lesy zany ka efa ao anatin'ny programa anasa lesy tena mba miangavy moa letsy tary lesy fa etoako daholo mombamomba ny lamakany ny zigara ny sakafo ny revirevy raha mbola mila an'izany ala dia ny fiara koa moa no entina tsisy olana zany tsy dia any loatra lesy ny olana fa ahoana lesy raha hiaja fiangaviana vonjena nge lesy ty tsy maintsy mbola hifanamboatra amin'ny benja lesy zany hifanakalo andraikitra angamba zay raha ohatra eny namako nesy alahy dia tsy te hanary an'lalery ena ry lesy fa dia manantena fa mba ataovy moa lesy zay mety eny mino aho fa tsy andahan' zany koa lery fa tsy maintsy hoe anainga ny programanay mitsamy mampifamadiana io engane lesy sady mba matetika koa any eny mamonjy alery amin'ny fotoanany toy izao eny fa tena sura vela fa mety ho afaka ihany sura amin'izany lesy ao fa rehefa eo ihany dia hiatso an'lery misaotra betsaka lesy tsisy koa lesy zany fa elahy zany tsy mahisaka vao maraina anala mahitsy fa hono lesy manina tokoa moa zany raha tonga dia mijanona matory aty androany dia tonga dia mandinika an'izay tokony atao tsikako ka ny fitaovako rehetra ne lesy mbola ny doly fa fitaovana inona nefa zany otray ny fakatsariko
na ilay ihany lesy fa tsy misaraka amiko iny aiza naiza toerana lehako ary gobilay ihany koa fa mpanao gazety ny tenako. Ay ve eny Dia lamba firakotra ihany koa lesy tsy adino. Hmm. Za indray tsy mirakotra lamban'olon-kafa zany lesy a. Aiza. Tena kozy. Ary tsy adino ihany koa ny taratasy maro isan-karazany, ny hazan-dà, ny torsa sy ny sisa lesy. Ka inona moa lesy zany ny andrasana fa andao tonga dia andehantsika dia alaitsika sao dia sao zany a. Vao maika tsara, tsy maninona raha afaka ilahy. Dia ny andalana amin'ny telefônina mibenja atsikako. Oka ary lesy a, raikitra zany. Tena grave koa lesy ty fitohanan'ny fiara ty a. Eko, tsy maintsy zao lesy aloha zany mandravatafa voaka amin'ny vilona. Efa ho ato mifiry lesy zay dia tavela eto foana ve lesy tsika mbola eto mahitsy ihany. Sy mozika kely misy lesy aloha analana lalana. Aloha mihitsy aloha alefa lesy ty a. Dia hoana lesy mety aminazy amin'ny vazo zany. Zany lesy ny tena vazo tena tamin'ny année 60 zany lesy. Tamin'ny taona enimpolo mihitsy zany. Sady ahatsiarovaka ny kialanao ny si lesy zany a. Hira zay ma tsy afaka mbaro ny kiala mihitsy. Fony tokoa ality. Isipy marina moa zany nisaraka tamin'ny lava toatra tsy hitahitako tsony mantsy izy ko. Sy ovay ihany lesy aloha zany. Fa nataony tsara petrapetraka tsara kosa aloha lahy tamin'iny a. Tena grave lesy ny sipiny. Tena miverina zay eo lesy ny saiko. Tena kozy. Sady ny tena grave ny lesy ny tsify ny kiala tsy kelikely koa ny volako e. Fa tsara ilahy zay ko. Ilahy koa ngely tsy mba mifidy atsapazana mihitsy fa zay vehivavy hita rehetra dia kotiana daholo. Dia izany zany lisotra manaraka any ality. Tena aoka mihitsy lesy aloha isy tansa kely fa tsy mamay be fa aloha hijanona mihitsy zany resam-pitiavana zany. Nahazo lesina sady misy haja ty a. Zay mihitsy lesy a. Raha lesina tsy azo amin'ireny koa efa tsy ho azo tsony. Fa amin'ny sisa lesy ny toetrany sy ny fanahy aloha mijerena fa tsy mahay maika hijery endrika ivelany fotsiny a. Azo lahy zay. Misaotra lahy aloha ny amin'izany fa ny lahy koa zany tsy hita ny lahy. Jereo zao ny lahy sy narindra aza tena fitiavana matotra be reny nefa dia rava tanteraka koa. Ka ny olana angelesy dia nireny mihitsy nanakana fiarahanay e. Zay na tonga ny anay sy tanteraka. Lasa nalefa nianatra ny ampitany ranomasina le zanany dia za taraiky etiko. Dia nangata-tsodrano tokoa vela zany tamin'izy iny. Eny lesy. Fa tsodrano mbola tia kosa angamba. Sa ela tsy tia azo tsony. Efa manana fofom-bady lesy izy raha vaovao iny koa. Sady ohatrany efa vita fiancé mihitsy nge lesy zareo e. Zany fi lesy. Mba rapida be koa lesy zany fivadia mipety zany a. Tsy anjara lesy dia aleo hijanona any a. Marina lesy zany a. Io kosa fa nalalaka lalana fa andao lekisaka kely tsika ka. Mety lesy zay. Lefa le. Zay ve lesy vao afaka tato anatin'ny ty embouteillage tiako. Hita lesy ko. Tairo lesy e. Olo ty e, mifoaza amin'izay tsy lafa ifisakafotsika. Mety tsy hita hotely hinanana tsongy rehefa tonga any alohaloha any. Mifoaza hoa. Ohatr'ay le ty. Tena resto teto lesy a. Fa mifiry aloha zao e. Efa folo sasany maraina ngely ty zao e. Sady ve lesy a. Resitsika zany. Efa kely sisy tonga amin'ny sampanana kady lalana ka. Zany hoe mivily miana varatra kely araka n'le tenin'ny dada maro lesy a. Ao midina aloha e. Fa inona daholo ny loka misy ato e. Efa reo misoratra reo lesy e. Trondro a, vorovorokena saosy a, gisa. Ka inona amin'ireo zany mety amin'ilay e. Ny lesy angamba ataoko vorovorokena. Io ny ohatrany mety amiko. Le koa ny zany ataoko amin'io ko. Ataovy amin'le vorovorokena anankiroa lesy zany. Ary tena mafana izy zany a. Io ataovy lesy a. Dia mahazo toma ny alako. Mahazo toko ela lesy. Tena tsara kosa lesy amin'ny vorovorokena saosy zany a. Nahandro gasy koa lesy tena tsara sady vita malemy. Sady betsaka ihany aloha le loka. Tena marina.
Ary jerijery ny kilo anie tsika izay lahy zany. Ka ohatr' izany foana angely isy raha mbola vahiny e. Efa tsy atao mahagaga ntsony zany. Fa na izany aza lesiko. Fa mety mba manontany tena angamba zareo hoe hoaiza ary tsika dia avaiza dia andeha hoaiza. Lety izy dera. Ohatrany tsy matoko aloha lesy ny fijeriny tsy raha matoa lehibe izy atsika. Fa raha matoa aiza Io zany? mirandram-bolo misikina lamby io lesy e. Izy e. Hita lava tsy mipetraka itsy e. Io akaiky ny varavarana efitra io lesy e. Sady amin'izay laha mihitsy ny tena banjininy a. Velao lesy izy jerijery any finina ny vakiana aloha amin'izany a. Ary io angamba lesy ny tompon'ny hôtely fa retsaka izy iretsy mpanampy a. Jery lany reto peratra volamena amin'ny ratsan-tanany. Eo amin'ny avy ny havanana mety roa ny karazan'olona mpanao afera ry izy a. Raha zao fijeriko azy zao dia mety hoe hoeritreretiny an'izay koa tsika se lahy. Izaho kosa lesy a. Fa moramora ihany lay lahy ka. Afera inona koa ary ny ataony eo e. Hôtely aloha zao ny ato fa tsisy resaka zavatra hafa mihitsy. Iza lesy no alalalana an'izany a. Mety hoe aferana vato ohatra na volamena. Karazana toerana misy an'izany ma tsy tia toerany tiako. Ary tsikaritra lava ry rangahy ry e. Io mipetraka io lesy e. Ry amin'ny sisiny navery. Maninona indray zao io ka? Tamintsika vao niditra teo a. Dia efa nahitan'io teo foana. Fa sady tsy misakafo izy, tsy misotro ninina fa dia io fotsiny. Tena mariny mampiahy lesy a. Fa hono e. Manompo maso kely ety mijery an'ilay raha matoa lehibe io foana lesy a. Asa inona reny ny tsy ariny? Nely tiako lesy zany dia atao mahavariana. Atao lahy mahavariana daholo izay fihetsika olona rehetrarehetra manodidina an'ilay eo. Ny sakafo lesy hohanina. Misaotra lesy fa za koa ny voky. Fa nga lesy nijanona sady a. Nataoko hoe tsy tia langy ilay vorovorokena zay na tonga la tsy hinana e. Tiako lesy io matoa ny komandiko a. Saingy mitohana lesy ny vavoniko a. Fa hono lesy a. Tena tsy azokazoko loatra lesy ty dinihana ty a. Indrindra fa isaka ny mandatsaka ray sotro lesy dia arahana maso foana. Tsy azokazoko lesy e. Lahy ty lesy dia tena mahampimehy anahy mihitsy ka. Raha sitraka lahy dia andao lesy sika andeha. Eny re, tery fa tsy koa fa andao tsika hiala re. Zay fa mazotolo hoe lahy fa andrasiko any amin'ny fiary. Ary inona ihany ary mampiletika ny sedera ao e. Ando vola vidina vary ropilava dia ela be ry. Ny sigara ny foaka aza ty efa misasaka. Iny kosa fa miala any ka. Ary hafahafa anie ny fijeriko azy zany. Fa ahoana ilay tiry sedera? Fa nga lesy dia tena saika atoro tao mihitsy lahy ty a. Mekary lahy aloha tana tôbila dia atsika miresaka e. Reza le rangaly ty. Rangahy iza le ty a? Iza mampierikerika lahy io e. Iza lesy nijery lahy aoriana fotrany mahagaga ihany zany. Kiaky rano lesy a. Iza? Ka le rangahy lehibe hitantsika tao amin'ny hôtely lesy a. Kiaky rano ny anaran'iny. Ay ve le mipetraka ny tokatokana iny e. Ka mingavy anay zay mba entina miaraka amintsika makany andrefandrefana anony e. Anony izy no mipetraka ko. Dia efa nasaikana ka ty amin'ny lahy taty amin'ny tôbila ty nge lesy izy teo e. Tena tsy mba nahita olona mihitsy a lesy e. Ataovy matotra lesy dia tena tsisy olona nanatona lava teo. Tsisy olona nanatona zany lesy teo a. Tsy nisy olona mivoaka ihany koa teo amin'ny hôtely io raha tsy ela zao. Nefa nge dia hitako mihitsy ny voan'ny varavarana le ty e. Nandalo teo akaikiko mihitsy izy dia izay vao mivoaka amin'ny varavarana. Ino a? Sao dia mba nanonofo kosa lesy elahy. Nijoro teto foana ny fokasigara fa tsy nahita olona mivoaka teo zany a. Elahy ihany zao ny hitako mivoaka teo ary nitazana tsara teto fa tena manonofo lesy elahy. Fa ahoana koa ary zany e. Nefa nge lesy izy efa tsy tao intsony tamin'izany mivoaka teo e. Ka tsy nisy an'izany mivoaka ho aty eo. Tena mba lalina indray lesy zany. Inona ary mety ho anton'izany e. Dia tena mahagaga koa lesy zaniko. Fa inona nefa mbola nijanona ny lahy tao e. Andao lesy andeha fa ohatrany midomelina be koa zalohako zany ka. Andao veloma fiara dia andao hiala e. Andao lesy e.
lasa saina be zany nefa jeriko an'lahy e. Fa nisinona lesy a. Inona ny zavaniseho tany? Ka le raha matotompona hôtely nge lesy mbola andresaka tamiko tao e. Ay ve hoe ahoana lesy? Ka tonga nge lesy dia vatany ny anarako e. Maninona tsara? Vatany ny anarako a. Zany teneniko alina zany. Dia tamin'ny fomba ahoana lesy ny tonga dia nahafantarana ny anaran'lahy? Asa zara lesy makakako. Olona mbola tsy fantatra sady mbola tsy hita masoko hatramin'izay lesy mahalala ny anarako tapotapoka teo. Ka zany misy anie. Ary tena loza dia fatany hatramin'ny atondiantsika altia. Dia tena marina daholo ve lesy zany lazainy lazany? Tena marina fa inona raha ny tokony amrona kilainga lamy zany e. Ary tena mpanao fanafody ny an'lara izany no izy. Tsy fantatra tsony. Ary zany no antony nandiniany antsika teo reny a. Asa tsy haiko. Tena renikalo lesy iny zany a. Tena enjana lesy tiako. Tena lasa marary tapoka hatramin'ny lohako ary lesy tia. Fa ahoana daholo ny zavatra noteneniny tamin'ny lahy tao e. Ka lazainy fa tsy misy nge lesy io toerana andehanantsika io e. Inona tsara hoe lesy? Le ambotrandriana sy neniramasy mihitsy ve zany ny tsisy e? Eno ahy fa zany nambarako amin'ny lahy zany daholo ny marina. Fa dala zany dada raha marina niraka antsika a? Dia tena tsy haiko lesy. Dia ahoana lesy zany navan'ny lahy azy a? Zanga moa namaly anazy e. Kiakarano no niteny teo. Niteny tamin'ny renikalo ve? Niteny tamiko lesy izy fa tsy tamin'ny ramatoa. Ary tsy renikalo zany anaran'io fa Zafimena. Zafimena? Ie, i Kiakarano io nalalako ny anarany e. Fa ahoana hoe le Kiakarano? Inona ny lazainy taminareo e? Aza mena izay tenin'ny Zafimena zany ozy izy fa toy izy ny lalana e. Fa miangavy fotsiny ozy mba hoentinareo miaraka aminareo raha mba sitrakareo. Zay ny fiangaviany napetrany tamiko. Satria ozy izy mba mipetraka mianandrefana any dia mba entina miaraka amintsika zany ko. Dia ahoana navalina azy? Tsy solana ho azy zany, zay ny navaliko anaziko. Mandeha na tonga dia miditra anaty fiara aho fa ho avy za. Dia ilay akamako efa ivelany eo. Dia iny le tsika mitsahy mandresaka teo iny a. Tsy hitatsika le izy lazay lafa tsy solona teo nefa hitako zao mivoahana varavarana. Ay ve zany e? Nefa izy ity tsy hita fa dia nanjavona. Tsika mbola tsy maintsy nanao indiana zany na zany na inona zavatra mitranga dia tsy maintsy tohizana foana ny dia. Marina lesy zany a. Fa ohatran'ny fony mistery ihany lesy ty diantsika ity a. Ohatran'ny hafahafa koa. Dia efa miomana aloha zany lahy mila atsoratra ny gazety izay mety ho avoaka aniko. Tao amin'ny hôtelin'ny Zafimena moa izy teo. Tokony tokoa aloha raha ny tena izy e. Hôtely mahakarary kibo ve lesy? Mandreraka ho aho. Sady aiza koa ve lesy nisy hôtely mitokatokana be aty amin'ny toerana mangina aty a? Eny e, fa na izany andraso dia alaitsika sara izy rehefa miveriny. Mety lesy zay a. Lesam-pananakadalalana lesy a. Andrasiko aloha jereko tsara le sary misy an'le lalana iny e. Tena tia mihitsy le izy ka, tena tsy diso tsika. Eto zany tsika no mivily mianavaratra. Eto tsika no mivily mianavaratra. Ary aleo le efa mafimafy amin'izay aloha va mampatron'ny sao dia taraiky tsika. Ary tena lalan-tany didina be le tsy izy zany a. Sady mbola tena rakotra lakininina. Sady mbola tena matevina anie zany ala zany. Eno a lesiko. Na alakininina na alakesika dia tena mbola tena betsaka. Jererena. Iry amin'ry tehezam-bohatra lavitra iry zany tsika vao mahita tanàna. Mety eny mihitsy zany mipetraka i Kiakarano a. Angamba lesiko. Fa ny mahagaga izy dia toa mitratratsika eny an-dalana izy a. Na dia hoe mahery mandeha tongotra be tahaka ninona aza ve izy dia tsy ho tazantsika sahady. Ka iza moa lesy mahalalana efa zahadalana azy izy a. Mety manao hitsin-dalanako. Na hoe mivahevitra indray izy dia tsy nody. Dia mety ho zany tokoa angamba lesy a. Na izany aza asio mozika kely ihany aloha e. Marina mihitsy lesy zany a. Io le tia mitandremy ala. Fa misy inona lesy ry aza inona tia mahazo alahy? Oay le tia ka evena nanofy ahy teo e. Va ahoana e? Teo lesy izy a.
Izy iza ny teny lahy teo mihitsy izy e. Izy iza ho a Zafimena lesy a. Natsofony teo amin'io varavarakely ny fiara io ny tanany dia saika nakendalahy teo. Tsisy an'izany zafimena zany lesy teo a. Marina ve lesy zany a. Tena nofo zany le izy teoko. Ndry ary manino ny alahy zany to mijanona e. Tena ohatran'ny diso lalana ity tsika. Maninona tsara hoe le izy. Diso lalana ho atsika. Fa diso lalana hoany e. Lalana tsy izy tiana le antsika ity e. Fa ahoana lesy a. Ka renirano be nge lesy io alohantsika io e. Taza lava io e. Tsisy lalana tsony mandeha makany. Ray lesy. Dia iverina riam-badika be ery indray zany tsika. Nefa lesy efa ady mifirytsika nandeha tamin'iny akady lalana iny dia iverina indray ve. Tena kivy a lesy a. Tsy ho any akady lalana ka. Fahita lahy. Nisy sapanana telo zay tao alohaloha tao a. Dia le niankavanana nalehako. Tazako ihany aloha iny e. Fa moa zany tsy nazavany dada maro tsara le lalana tokony ho aleha. Nazava tsara izy lesy fa ohatrany tsy niteneny tamiko le tena sapanana andehanana. Aleo eto ianao maro sarera aloha ary. Tena ty lesy le sapanana telo lazaiko alahy teo a. Dia iza amin'ireto roa reto zany lesy ny tokony ho izy a. Le somaro miakandrefana sa le somaro mianavaratra. Asa raha tsy jereny indray mandeha angaly ty ho hitandray a. Tena marina mafy lesy raha tsy ho tratra le ty atsika. Tena marina raha tsy variana miodikodina eto fotsiny. Ka tsy maintsy zay nge lesy ny atao e. Fa zao aloha e. Andao aloha ty mizotra mianavaratra ty aloha ny alentsika indray dia hita eo. Fa ny fanontaniana lehibe nipetraka lesy aloha dia izao a. Ampy ve aloha solika antsika eo. Ny solika indray tsy olana ka ampy tsara mihitsy. Ny atahorako maty sao dia mba ho very aty le ty atsika. Tsisy an'izany lesy fa andao aloha andeha fotsiny a. Andraso aloha ka sary kely etsy ihany e. Tena sura ve aloha lahy fa tena tsy diso ty lalana ty e. Jereo any lesy fa ohatra miatery ihany le lalana andehanantsika e. Ka andehanana lesy aloha. Jereo fa sady miteza be any e. Mijanona aloha lahy e. Fa ahoana e? So dia mba hita loza ty ka. Fa ahoana le ty a? Aiza lesy ny lalaka izorana amin'izao a. Jereo lahy samy tery daholo na ato ankaviana ato ankavanana. Lasa loha jango kely mihitsy ary. Fa ahoana koa ary lesy zao mahazo antsika mijanona zao le. Dia mety ho diso lalana indray zany tsika. Tena manahirana koa lesy izy zany a. Jereo zao ty lalana andehanantsika ety zao raha ny fijeriko azy dia ery atapy-tendrombohitra ery no farana. Dia tsy maintsy hiverina indray lesy zany tsika. Tena aleo mihitsy aloha lesy midina. Sady andinika kely sady aleo zany migida lava atao riny. Ao ary aloha mivoa mihitsy lahy dia midina ao ivelany ao e. Eo lesy e. Eo dia somaro miankavia kely lahy. Ahoana mety zao? Itsio amin'iny e. Ity zany lesy vao tena lalana izy a. Ka tsy maintsy ty lesy fa ho aiza indray ary moa. Efa voatetintsika daholo ange zay ny sampanan-dalana e. Angamba misy lalana ankoatran'ity tsony. Mitombona tsara zany ny tenin'ny dada maro raha izany. Araka n'le nambara lahy iny matsy dia hoe be sampananako. Eny e, mitombona tsara mihitsy aloha e. Fa efa ho ady mifiry lesy tsika niodikodina teto fotsiny. Marina raha tsy lany fotoana teto. Fa mifiry aloha zao e. Lasa jere kely e. Tena efa mirosady ale ty a. Mirora tolakandro. Marina ve lesy zany. Zany ve lesy tsy ho alina be zany tsika vao afaka eto. Ka tsy maintsy zay aloko. Sady jereo anery amin'ny faravodilanitra andrefandry e. Fa misy inona e? Jeren'lahy io e. Misy rahona mainty mitambolombolona be lesy a.
Mazava ho azy lesy fa tena isy orana. Ka inona moa ny olana e? Tsika ngely ty ato anaty fiara e. Fiara ny andehanana na avy aza ny orana tsy isy orana zaniko. Sady tsika lesy tsy maintsy tavaverana Antananarivo ihany fa aza matahotra lahy. Eny e, fa ity diantsika feno sampanana ty ny lesy ny tena mampanahy. Aza manahy amin'izany lesy lahy fa fomban-javatra ihany io a. Indrindra moa lesy rehefa hoe mitady zavatra mahasoritra zao dia indraindray lahy sendra ny zavatra ohatran'ireny foana. Sa lahy ve tsy mba minarimarika an'izany aloha e? Fa na izany aza lesy tena ohatran'ny trop loatrako. Diseho an-javatra mahazo antsika hafahafa ty. Tena marina e, mampanahy ihany lesy a. Tsy maintsy hoarana foana lesy ny sakana fa tsy mahazo kivikivy zany a. Tandremy ala. Fa inona le ty io a? Marina raha tsy saika vohitsako. Zafy mena misikina lambahoany. Lambahoany miloko menamena. Maninona tsara hoe le ty? Zay lesy ny teo a. Dia hitalala tsara ve nefa e? Tena tazako tsara mihitsy lesy ny endriny a. Sady mivanetika mahatsiravina lesy ny fijeriko azy teo a. Ka ahoana ry lesy ny impossible an'izany a? Tamin'ny fomba ahoana no nahatongavan'ny zafy mena ty alavitra be aty ha? Zany lesy efa niteny ala fa pahanao fanafody iny e. Tena enjana lesy ty ka. Sady tena mpanao fanafody dangereux lesy a. Tena izy mihitsy lesy ny tazako teo iny fa tsy diso ny fijeriko a. Inona ary lesy ty karaza tsapona mahazo antsika se lahy ty a. Sady mino marimarina kokoa fa iny mihitsy no mahatonga zao sampona rehetrarehetra zao. Tena tsy mampily lesy ty zavatra henantsika ty a. Dia lasa aiza nefa izy ary ha? Nanjavona tsy hita hoe nakaiza tapoka teo. Tena enjana lesy tiako. Ohatran'ireny hoe aloka miserana ireny lesy ny fandalovany teo a. Fa na izany tazako tsara lesy ny endriny a. Ny masony, ny volony sy le lambahoany. Iny misy le lamba nosikininy tao amin'ilay hotely a. Tsaroko tsara. Mahagaga lesy zany ka. Inona daholo izao karazan-tsapona miseho amintsika mitsamina ety an-dalana ety izao e? Ohatran'ny lasa tonga tahotra lesy zany a. Tena marina. Tena ohatran'ny marary ambanin'ny kiboka any lesy. Za lesy tsy matahotra an'izany asa maizina zany a. Olona mivavaka sy mihinan'Andriamanitra any aty. Aleo mihitsy a lesy aloha andeha hivoaka fa tena manotika be ny kiboko a. Misy taratasy ngany amin'ilahany. Tena tsisy lesy aty a. Zany ve? Tsy manina lesy fa ataoko ravin-goavy any a. Aza miadaladala lesy fa io gazety io ry vitina. Dia mba malakilaky any lahy fa sao dia taraiky be any a. Eny lesy a, tsy ela ka. Dia inona tokoa ary ny dikan'izao zavatra miseho rehetrarehetra zao e? Dia tena vokatry ny asa maizina tokoa ve? Tazako ihany aloha le tsanganana mena lava le nanapaka teo aloha teo iny e. Totriny hoe olona tokoa aloha ny endriny teo e. Za sy aza koa ary ve ny efa reraka dia lasa mamoriporina zavatra hafa ny sainy. Fa inona koa ary izany feo zany e? Vonjeo e! Vonjeo lesy sedera! Vonjeo lesy a! Sedera! Sedera! Voay lesy a! Milamina aloha fa inona ty mahazo an'lahy e? Voay lesy ty varavara amin'ny fiara ty a! Ary ty pataloha lahy tsindroto fa jereo izy ty mbola eny amin'ny lohalika lahy. Voay fa matahotra lesy. Fa misy inona e? Eno lava e zany feo reko zany e. Zany feo mikakakaka manakonako be zany lesy. Reko tsara mihitsy aloha zany e. Feo an'ny zafy mena lesy. Izy misy lesy le meteo a. Matahotra lesy. Andao andeha lesy a. Fa efa vita angalo no natao lahy e. Ohatran'ny sinda lesy. Tena tsy poritra tsony ka andao andeha. Ay ve lahy tika bandy kanosa be ohatr' izao ihany e. Ary aloha veloma manodaba dia ndao tsika hiala ariko. Mba hatovy lahy ohatr'izao ihany lesy lahy dia sary tahotra tsy. Ny ody ratsy lesy tsy mahalehilahy. Aza manesy lahy fa andao andengana. Eny e fa tokony nalaina feo ihany nge lesy le zavatra eno lahy teo akaikikaiky tao zany e. Lahy ve le ty adala. Aiza lesy no ahafahako mandinika an'izany tsony. Le ty lesy tena tsy. Dia mbola imezany lahy ihany lesy a. Fa tokony hatezitra indray ry fi zany e.
Ory soa! Ory kala soa! Izay dadabe, ohatran'ny miantso anay ianao. Fa angaha tsy aho raly. Mbola tsy tonga izy fa lasa nanasa lamba. Ay ve? Fa misy ilany dadabe angaha? Ohatran'ny marary be ny dadabe izany e. Sady miferin'aina be mihitsy. Tsy marary aka. Tsy maninona ve ianao aloha e? Tena seposepotra be mihitsy ianao izany. Tsy maninona ho aza fa aza matahotra ianao e. Mivavaha mafy fotsiny tsika mianaka mba ho tonga saoma tsara sy tsy ho azo tsampina ny ambotran-drina any izy roalahy e. Eny rery dadabe fa sedera siza moa ny lasany e. Isy namany ray izay ihany ka. Mbola tsy fakahita tokoa moa nareo sedera. Ie, mbola tsy hitako izany sedera izany satria izany nge vao 5 taona no teto amin'ny dadabe izay e. Marina tokoa izany. Izy lasa tany Tomasina tokoa kay moa ianao tonga teto. Ie, fa hono dadabe inona aloha izany ny azoko atao amin'ny dadabe mandra-pahatonga ny zareo e. Angamba anaovy rano mafana fotsiny aloha anaka. Atao anaty koveta dia asiana sira kely fa le tongotro no ohatran'ny manaitaina izany ko no. Eny ary e, lasa kely vetivety aloha ary karakaran'izay. Eka. Rehetapitendrombohitra ireny isy le azo tokana nolazain'ny dadamaro anahy. Dia ahoana lesy izany ny atao Dia ahoana moa izany fa ao ambany atsimony misy an'le tanàna Ambohitrandrinako. Ho anelanelan'ireo tendrombohitra telo ireo izany. Satria toa tazana misy tendrombohitra sy aram-bato koa mantsy avy eto andrefana eto. Tendrombohitra rakotra avy any Antsinanana somaro lavidavitra. Eny tokoa angamako fa le azo tokana mijoalajoala fotsiny aloha no toromarika ny mihinanay e. Io izany midika fa efa akaiky ilay toerana tsikako. Eny e, tratra ihany lesy ny tanjona. Inona lesy izany Tena vaky lesy izany pneu-na tômôbilina izany. Maninona indray lesy Tena vaky ilay pneu izany mipoaka izany e. Fa ahoana moa izany ny tokony havaky azy Inona moa izany lesy ny tokony havaky indreo nefa amin'ny pneu vao nisoloina ange lesy ireo e. Ka izay no mahagagako. Io tokoa ity Aiza lesy izany io aloha amin'ny ankavia lesy mivaky andraso lesy aloha hidina mihitsy dia jerena. Fa ahoana koa ary lesy ny nahavoany. Nefa dia pneu mbola tena tsara be tokoa aloha raha zato izy zato e. Tsy dia tsy haiko mihitsy lesy na vaky io na noana fotsiny fa mahagaga dia izy tonga dia mifoletaka tampoka aty. Fa inona ihany ny tsokolovin'ny lahy e? Mipetraha mihitsy aloha nareo dia jereo nge hito e. Mipetraha eto akaiko eto. Aiza e? Io e. Inona izany Io mipoitra vao anaty tany io lesy Inona ny fahalalalana io? Jereo tsara. Mifaraingo ny lohany. Inona lesy dia? Lohana anaty solanga lesy io Tena marina lesy. Ary tena maranitra be ohatran'ny hareza mihitsy le ty e. Jereo langy lesy ny ratsan-tanako teo nitsapa azy tena naratra mihitsiko. Eny lesy. Fa ny mahagaga anie dia hoe maninona ety ampovoan-dalana ity toy ny antsosolanga tony Asa lesiko, za koa reto mba gaga. Antsosolanga. Ohatran'ny efa misy toerana nahatsikaritra an'izay le ty Tena marina Fa izany eo ihany fa tia izy milevona ty anaty tany ity lesy mahagagako. Lohany sy ny atsasaka ny lelany milevona any ambany any. Sady tena maranitra ange lesy izy ty Efa 10 santimetatra anie lesy ny lohany mipitra io e. Fa tena tsy tazany lahy mihitsy ve izy ty e. Za koa variana nijery an'ireo tendrombohitra ireo dia tsy nahita nioko. Antsosolanga. Aoka fa izay lesy vao tadidiko Ninona alo ty? Ny toerana nahitako an'io antsosolanga io lesy Dia taiza nefa e? Tany amin'ilay hôtely lesy Hôtely? Teo ambonin'ilay latabatra zafy mena lesy
Zany vely ty? Eno a tsy kiarotro tsara lesy zany tamintsika le ny sakafo iny a ary izy le nanara-maso atsika iny dia tsy niala teny an-tanany mihitsy io antsy io Dia mety ho inona nefa ny antony? sa mety hoe antsy avy nandidiny voankazo ohatra na ohatrohatr'izany kay tena mitady ararindray lesy ny kiboka Aza mety aladala io letsy a. Antsy mipetraka fotsiny iny dia amin'ny fomba ahoana ny ahatongavan'io aty? entin'ny fanafody lesy a rovina ihany ary laha ty vao ino an'izany sady raha ny fahafantarako azy a i zafimena dia sipa mipetraka avy aty i bofo mantsy ny mahatonga an'izany dia no ny herin'ny fanafodiny ihany Fa tsy matahotra an'izany letsy a. ka elany any tsy vo dia hoe tsy matahotra Zaho tsy mirarahana izany sady tsy mahavoana lesy zany a. ie ka elany any tsy vo fa ny mpinelo zao nefa vo fa ty misy fanontena goavana manitikitika lesy mitondra pneu de secours ve aloha elahy Eny za lesy mitondra pneu de secours foana. Sady eny efa nentiko lesy ao anaty malongy Zao bantsongy lesy efa zatra ny voyage lavitra ihany tena misaotra anao Andriamanitra ao an-tampony loha Ary ao lesy loha pio an'olona ty pneu ty fa loza lamandoalika miandrandra lanitra eo fotsiny a. Raha ho ana mainty be fotsiny ngely ty nita lahy ambony efa tsy mahita inona lahy eo tokoa lesy ary nakaiza ny krika ao anatiny eo lesy a. tsy efa tokony ho tonga ve lesy sika Efa tonga mihitsy ka. Hitalahy ao ambadiky n'io filanany ohatra misy tsangambato anankiroa zay dia eo miditra ny tanàna Ambohitrandriny fa ny lanitra lesy ty dia tena ohatran'ny tady ho maizina rahony tatao mino aho fa mbola tsy hilatsaka kosa io orana io Zako aloha mino an'izany fa tsy hilatsaka io dia aiza ho aiza eto lesy zany le tanàna Ireo le tsangambato anankiroa lazaiko alahy lesy Ndraso dry fa iza tokoa ary ka lazay ny lafa le tsangambato no arantsika roa no miditra ny tanànako ka zay mihitsy nge. Zay mihitsy mifanazavany dada maro tamiko. Ino nanamariako fa efa kaiky tonga tsika satria ao anatin'ilay taratasy koa moa misy an'iny tsarako. dia nefa aiza zay eo tany foana sady ngazana zao no hitako dia trano rava roa telo efa tomefy anjavidy sy anjadin'ny fandrotrarany Fa ahoana koa ary le zany tena zavatra tsy azoko mihitsy ka. sao dia mba diso fanora lesy dada maro Lehilahy lehibe nge lesy iny olona salama saina tsara fa tsy hoe olona marary saina akory. ka asako zao ary moa zany ny zava-miseoko Andraso kely vetivety lesy Andraso aloha za hidina kely dia ho jereko eny mihitsy Tena foana tanteraka. Bozaka sy votro sisa. Tamboho efa ravarava. Trano efa mikoro sasaka. Dia retsi-ririna roa retsy isa mijora. Dia tonga totra misy takelakazo totra ny varavarana zany. Tena efa boboka tena sady efa toditra ny tany Ary inona itsy silakavo lamongo. Dia itsy indray tohatra ny hoe laona vaky zany. Dia sobika rovotra sy feno-tany. Sotro be tapaka. Dia vato. Tena feno vatovato sy fantatra inona daholo tony. Andriamanitro, finona daholo ary ny dikan'izao Dia tia marina ve zany le hoe Ambohitrandriny fa maninona ary ny foana zarava ny tanàna dia nakaiza daholo zany ny mponina tety. Tsia, tena zavatra tsy mazava amiko izao ka. fa tena hafahafa tokoa aloha zao toe-javatra izao ndre tena very fanambola vilona ry sedera jereo ty izy fa tena mitendrery sady amin'izay koa tafapetraka mihitsy tohatra mampalahelo andray zato iziko sedera avy aloha inona dala fa mitsangana moramora dia manatona Tena tsy mahazava amiko lesy raha ihaja. Aiza ny tanàna, aiza ny eny Ramasy. Tena ho faty lesy dada be raha zao no mitoy Tena kivy lesy Herim-po verimaina fotsiny lesy zany nandehanantsika isy elahy taty.
kivy tanteraka ilay sara iaja. Mandraso aloha lehilahy aloha aza mora kivy ohatran'io fa sao dia mba toeraka hafa kosa aloha ty Dia ahoana re? jereo fa ohatra misy tsangam-bato koa ane retsy tazan'lary eo riry alavidavitra riry sao dia mba eny le toerana ko Fa aiza nefa izany iry lesy iry amin'ry toerana manangasanga avaratra iry Eny tokoa lesy tazako io. Ary andao indray ra aloha re. ndao ary reto le tsangam-bato anankiroa somaro kelikely izy aloha raha ampitana amin'le tary Dia aiza ary so izay tanàna eo zay laka. Sa matazana tanàna alahy zao. to tanongazana mikipaka hatrany alesy mandrapatonga ery amin'ry renirano ry sady amin'izay feno bozaka no manodidina bozaka maitso maniry andraso hoe ary iny ry ambany ry Aiza io lesy Inona ary zany hitan'le ty zany Aiza zany? ohatra ny mahatazana trano kely sa inona lesy io andraso hoe dinihana tsara ohatra ny trano biriky Tena ohatry ny lavatrano angely ty izy zany tena marina lesy zany lava-drano tokoa io Eno ary misarona izy zany mety teto zany reo mponina ambotrandrina no natsaka rano Mety izay izy aloha raha fahazoantsika azy mazava ho azy fa ny lava-drano matsy matetika tsy dia lavitra ny tanàna nefa ny tsisy tanàna hita mihitsy nefa eto Za lesy miha fa tsy maintsy eto amin'ny manodidina eto aloha le toerana tadiavintsika. Hitanao le toerana nandehanantsika voalohany teo satria mantsy le avy sy hamotana nolazain'ny dadabe le reny maniry teny ambody aram-bato reniko. fa io tendrombohitra feno aram-bato io anie lesy no mahagaga Maninona le ty? elahy ve tsy mba mahatsikaritra na inininy Tsy mahatsikaritra fa misy inona ka? ka reto vato be da be mifangongo reto sady miparitaka toerana tokony hisy ny tanàna na mbohitrandrina matsy teto zany raha araka ny tokony ho izy araka ny voalazany lahy teo ihany koa dia avy aiza moa zany lesy reto vato reto Asa samby tsisy mahalala iletsika zao sa ohatrany hoe vato ny anjera avy ery ambony ery reto jereo fa mitovy tsara Dia ahoana nefa ny tokony ampianjeran'ireo zay lary asa mety misy nanongana na ohatrohatr' zany na mety hoe niotsaka ihany koa Dia mety zany ary eo zay lahy na tonga amponina teto ambotrandrina ny ala teto satria mantsy ohatry ny loso-podika be daholo dia simba angely ty ny entana hitako tamin'ilay zany jerijery iny tena mety ho izay tokoa le ty dia mety lasa mifindra aza nefa zareo zay lary satria mantsy tena tsy ahitana intsony ange tena tamingan'olona ray azy entana efa boboka solosa isa nitantsika teo ka zany mihitsy zao ny sarotrako tena sarotra vinavinaina lesy tsy hay hoe lasa ny anatsimo sa lasa ny atsinanina sa ny anavaratra sa ny akandrefa ety koa tsy mba misy zavatra mety hamantarana an'izany tsy ahitana olona ihany koa mba ho anontaniana an'izany fa raha zao lesy tena ohatra mitombona aina ankely ity zany ny tenin'ny zafimeny tena manoatra lesy ity ny tany an-tany anefitrako fa ilahy ve tsy mino an'izany ohatra mitombona aina ny tenin'ny zafimena raha zao trangany zavatra zao ny hitantsika isy lahy ty tena aty tokoa ve lesy le atao hoe taninamby roa ikala-mpamosavy vanny indray tena tsy mino an'iny ale sady tsy matoky an'iny fa ahoany iza ny mahita raha ozona nataony aby mahatonga an'izao zavatra rehetra zao satria tsy ho hitantsika mihitsy zavatra ho tadiavintsika tena mampalahelo lesy dada maro eny lesy fa maninona zany raha andao tadiavina fotsiny le fanafody dia mody atsika avy eo ka zay ny lesy le izy fa tsy fantatra koa raha angely ty zah io zao ny olanako ny orana koa nefa ty lesy ohatra ny milatsaka dia inona lesy zany ny atao tena verevitra lesy raha iaja
Tena raha zao no mitoy a, tena mety ho faty ilay sy dadamaro a. Andriamanitra ô. Dia inona ireny ny atao e? Neny ramasy a, aiza re anao fa milanao zay e. Ny ako ny feo an'lahy any lesy no mamaly an'lahy eo a. Dia godrobaratra koa. Eno lavy lesy zany feo zany a. Fa inona atao zany? Izay indray lesy le feo an'ny zafimena. Sedera. Midira lesy aty anaty fiara aty fa inona nataon'lahy eo avelany eo a. Toloza lahy mijoro fotsiny eo. Avy lesy aty sady ny orana ny avy. Sady tena oram-baventy be any lesy izany. Tsy aleova ve lesy arosy ery alolo ery ny fiara dia atao eo amban'io azo midoroboka io. Mety lesy izay dia entsika mijanona. Izay mihitsy lesy ny eritreretiko a. Aleo velomy mamalako ty dia ikisaka antsika ka. Eto antsika miandro izay ampijanona ny orana. Tsy aloha koa anefa tena maizina be teo koa ny andro. Fa mifiry aloha izao e. Tena efa amin'ny 10 ora sasany lesy a. Manomboka maizina sady ny andro. Fa mangatsiaka nga ilahy zany. Fa mitondra termosy misy dite mafana ihany aloha aho e. Dia aloha tsika sy lahy sady misotro no mihinana mofo. Ohatrany tsy te hihinana be lesy fa dite ihany angamba aloha no sotroako. Ity ary lesy fa vita. Misotra lesy tro e. Misotra lesy a. Mahafana tsara lesy izy zany. Tena fizana koa nge lesy zay e. Lalana koa ny lesy izay nandehanantsika izay lesy e. Sady lahy foana no nitondra ny fiara. Tena hitako tena reraka mihitsy anie lahy e. Ao fa rehefa miverina lesy entiko indray ny fiara dia lahy aloha mahakaina mihitsy e. Sady ohatrany tena mitady atory mihitsy lesy za masoko zany koa. Matoria aloha lesy e. Hoay le ty e. Ary tena resy tory teto za sedera. Le ry koa ty tena mbola mesona beko. Fa firy ary zay e. Ndry. Ary inona zany? Nisofika ve no lalo-dalovana sa maheno feon'olona maromaro mikotaba? Andraso hoe. Eny e. Tena feon'olona miresaka mihitsy zany. Dia mifampiantso, miome. Dia feon'olona misy mitoto vary koa anie zany. Dia izay indray fa manofa vary. Fa aiza ary zany? Andraso fo azoko mihitsy sedera ka. Sedera. Mifo azy elahy e. Mifo azy ao ahy elahy. Fa misy inona lesy a? Mifo azy elahy fa misy feon-javatra hafahafa lesy e. Fa feon-javatra inona lesy a? Voana be koa lesy zany tanako zany. Eno lahy e. Eno lahy zany. Otry. Fa aiza tokoa ary zany olona mikitabo zany a? Ka asa tsy haiko hoe za koa zany mba gaga e. Fa mifiry aloha zao e. Naseo jere kely e. Tena efa misivoroalina le tia. Latsaka kely fotsiny. Fa ohatrany tsy lavitra eto anie le feo e. Andao hoe jerena. Andao tokoa lesy e. Dia andeha fiara sa? Aleo mandeha tongotra ka. Sady ny orana koa efa mba nitsatra raha teo. Aleo manao manatoritra fotsiny tsika dia andeha tongotra moramora makany. Mety zay? Mety zay ka. Fa aleo samy mitondra toritra ray ary. Ohatrany maizina be koa mantsy nivelany anyko. Okey ary, mety zay. Ary andao ary voaka moramora ny fiara amin'izay tsika. Andao ary. Aleo hidiana tsara ihany aloha ty fa tsy fantatra izay zavatra mety hiseho tampoka eo a.
Sedera eto amin'ilay toerana nalehantsika voalohany anie ilay titsika raha azoko tsara le misy an'ilay trano rava le tanàna fony marina vely ity tena tsy diso lesy nyeritreritra fa etontsika jerelahy io amin'ilay mazava be io mazava avy amin'ny afo io tokoa lesy fa iza lesy no ao fangaly ty misy olona mipetraka indray eo asa lesiko zany lesy fa ohatra memafy ihany anie le feo relona tsara ve zany mangina aloha ilahy relona ve zany feonankizy milalao lesy zany dia olona mifampiatso ihany koa tonga lesitsika oay loza fa atao feno trano eto dia iza lesy ireo olona reo ary nakaiza daholo zany lesy le trano rava dia le vato be ihany koa magaga lesy zao ry Sedera manofo ve zah tsongo kely mihitsy aloha ka tsy manofo za lesy alahy zavatra hita lalay ihany no hitako amin'izao fa iza lesy reo dia tanàna izy ty misy antsika ty ambohitrandriana lesy io ambohitrandriana hoe fanga lesy tena lasa adala lesy ary Sedera andao lesy loha androson'ny tanàna antsika dia tonga ao anatiny eo mahita izy ory Sedera siravela fa zany Sedera raha naheno amin'ny antsoko akory lasa ny sososo niditra ao amin'ilay tanàna ihany izy fa ahoana ary zao jereo fa mitodika ty daholo ny mason'reto olona reto sady amin'izay indray ny ato avokoa ny raharaha rehetra marina raha tsy lasa ohatra ny konolinolo koa zany Sedera andao lesy iverina tena tsy ren'le ry akory ny atsoko ino izany razon-damosina ozy izy ataony tsatoka mijaridina eto ampovoany tokotany be eto Nendramasy aiza ianao ino fa ny atso ny Nendramasy Sedera dray tena misy varatra be mipoka avy eo manoloana nitsy varavarana itsy ato ihany araka izy fa mandrosoa nareo efa miandro anareo tokoa ka mandrosoa dia ampandrosoany ao an-trano zahay ao mipetrapetra za tsy izy endry tompoko nory vola ahoana zay ry neny be misy vahiny ngetsika manahoana reo tompoko salamo zay tompoko ndray tsara an'izay tovavy re zany maro zato fitsikiny amin'izay indray tsy mialy eny amin'ny Sedera mihitsy ny fijeriny manahoana ianao ry tovavy rosoy vary sosoton-drahana ronono sy tantely reto vahintsika reto fa samba ny voatonga eto Ambohitrandriana ry kala eny rery neny be iny fa lasa ilay tovavy tsy mahateny tsy mahavolana koa Sedera sady manara-maso an'ilay tovavy fa izy aloha tena tsara tarehy na izaza moa ty tena mba tara kely aminy dia inona hono zato vaovao nentinareo raka izy tena misy mihitsy rery neny be jany mantsy fa tena marary mafy ange dada maro amin'izao fotoana izao efa fantatro anaka aza matahotra fa tsy maninona izy haka le ravikazo fanafody dia hoentinareo miakatra rehefa aveo fa misy zavatra be dia be tsy mazava angery Nendramasy ny momba ninona zany anaka laza ho azy daholo lesy ry Sedera hatramin'ny zafimena aza misy adinolahy ka ny momba n'ity tanàna ty ngery Nendramasy ny tena mahagaga anay hoe ahoana anaka hitanao tamin'izay vao tonga teto tsisy ny aninona tazana teto
tany ngazana ny hitanay teto, tany voarakotra vatovato be deaibe. Izany ve? Nefa zao to ay ve anaka eny mety ho hafahafa aminareo tokoa aloha ny toejava-misy sy ny zava-miseho ankehitriny izao e. Zavatra tsy napoizina no nitranga teto, saingy aza manafa isy olona nazava aminareo ny tantara rehetrarehetra dia ho fantatrareo momba n'izany e. Ary ny momba ny zafimena ahoana ka? Endriky ny faharavana sy ny fahafatesana teto Ambohitrandrina i Zafimena. Saingy nateo azy ireo sakana dia tsy navelan'Andriamanitra sy ny razana tsy eo namiko nareo e. Ary any aza andro iray mbola tsy maintsy hitoy ny taranaka eto e. Dia ny taranaka aoriana no anangana indray izay efa noravan'ny akasy teto Ambohitrandrina. Dia inona ny tiana ho ambara amin'izany Tena tsy misy azoko mihitsy izay lazain'ny Endramasy. Reto re tompoko ny sakafonareo e. Misaotra betsaka rehefa tena sahirana ianao a. Tsisy fisaorana reraka izy fa ataovy dia mahasotoana reo e. Mainka mahatsika fa mandeha ny fotoana anaka. Tsy hinana amin'ny 10:30 minitra anie ny volana e. Ary amin'io no tsy maintsy angalana ny ravin-kazo fanafody hoentinareo. Ohatray, azafady fa misarinitra tamin'ny bokotra akanjoko ny famatoram-bolonao rery Norovola. Aleo isoroko vetivety. Zay. Misaotra betsaka re tompoko. Mifampanjina mangina i Sedera sy Norovola. Dia nitsangana koa Norovola dia lasa mivoaka ny efitrano. Toa mahaloka endrika be ny ihany nefa ny fijeriko azy izany sady toa te hitomany. Misy fihetsika betsaka hafahafa ohatran'ny tsy takatry ny saina izany. Tena misy marina ve izao zavatra mitranga izao sa no ve? Dia misaotra betsaka rery ny Endramasy fa tena voky a. Tsisy fisaorana reraka izy fa mahasoava. Dia tonga ary ny fotoana fa andao sika anainge. Dia hitsangana eto izany. Ka izao no izy a. Eny tompoko. Izaho no andeha haka an'ireo ravin-kazo ireo ary ambadika ary. Fa ianareo mandehana miandry atsy amin'ny fiara atsy. Ndry, fa ahoana moa izany nahafantaran'ny Endramasy fa mitondra fiara izahay e. Angamo nisy ny teny an'izany teo. Dia mandra-pahatongako a, aza mitsahatra ny mivavaka. Azonareo izany? Azonay tsara re izany ry ny Endramasy a. Izay izany fa mandeha anary e. Andraso hitondra fanala aho. Mandra-peona rery ny Endramasy a. Ary aiza ary Norovola teo tsy hita tapotapoka teo e. Mandeha any za tsisy fa efa tsy eo tsony izy e. Efa lasa izy. Fa lasa izy ry ny Endramasy a. Lasa izy ka. Tsy ho hitanareo tsony izy anio. Fa aza malahelo ka. Mety mbola eona ihany nareo any aoriana any. Mivavà, veloma. Tena tsy azoko. Lasa Norovola. Andao lesy andeha. Ny Endramasy azy iny efa lasako. Dia lasa izy nefa ity Norovola Ka efa hoe efa lasa hono izy koa hoe lasa izy indray e. Mahagaga ihany lesiko. Fa inona ny tsikolofony lao an-dakozian'olona ao e. Tena marina raha tsy vovoan'ny kodefody raha le ty. Fa inona lesy ty mampenipenina lairaka ny trano a? Tena misy zavatra tsy mahazava amiko lesy a. Lasa izy tampoka teo Norovola. Fa andeha hiakatra any ambony any ho aizy lahy iny e. Mety lasa natory ngamba lesy Norovola Orsedera mitandreny ela. Fa lasa iza koa ary le tohatra teo. Nefa nge tena voateo mihitsy ny teo e. Kay. Mialahy lesy ela fa le rindrina zany tena mitadikidi e. Mikisa teo aho ela. Jereo fa tady rodana izany a. Andriamanitro, fa inona re ty e? Andao faingana lesy hivoaka tato a. Malaky elahy e. Tena menjera ary ty le trano a.
dia jereo koa ange le tanàna teo e. to zara raha misy tranondrona telo mijoro indrely ity dia nakaiza daholo izany ny olona teo. Tena foana sy nangina ity fa inona ary ny dikan'izao e. Tena zavatra mahagaga lesy tena mahagaga. tena mampatahotra. To lasa nangina tapoka teo ny manodidina. Tena enjany ity. Dia tsika sehilahy rery ve le sisany eto? Fa tsapany lava e zany rivo-panaly zany. Zany mahampangatsiaka be zany lesy andao andeha olo ty eno lava izany ohatra misy fehoana vehivavy mirange izany eny olona tsara. ino tokoa lesy, tena reko tsara zany sady raha mampalahelo be ny zany izy. ohatra ny hoe irapaty zany ny ty sedera andao hiala teto faingana lesy andao fa tena mampatahotra ny lesy izy zany. ka andao hiala teto faingana ariko. fa anao nsanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ity sedera tsy efa raina izay any an-danitra efa ho 5 ve lesy izay mivavaka nataontsika teo fa nefa aiza kory ny Andramasy izay mbola tonga eo. Asa lesiko izao mbola samy miandro izao tsika mitsamomako. Marina resy lasa mahay mivavaka be tsika mitsamoma tiako. Tena lasa mibaradaka hatramin'ny lela za lesy ity. Be loatra koa ngamba le vavaka nataontsika ka lasa miraikitra hatramin'ny lela. Zaho lesy le mitaraina amin'ny tompo marina lesy zany. Hita mihitsy laha hoe bantsy dia zatra mivavaka ko. Kely finoana sady ray nitetaka amin'ny zafimena. Mba menara ihany lesy mifanaon'ny olona. Aiza ve lesiko zavatra ilaina amin'ny fiainana ange lesy mivavaka dia lasa tsy mahazatra lahy. Eny fa ankehitriny kosa lesy aza manahy ela fa efa mahay azy zany zao fa hono ahy lesy. Toy izy ny teny lahy. Inona zany no eritreretin'ny lahy zao? Ny zavatra eritreretiko amin'izao zavatra ohatran'ny karazana nofo zao lesy ambohitrandriana, nendramasy, norovolo so dia mba fahitana fotsiny ihany lesy zao ko maninona ary mora andao litsy atsika sy lahy hiverina. Tena nahotam-baza lavola manetsy ny maro aza lesy. Tena tsy hiveriny intsony kanefa angely dia tsy maintsy mandalo ihany ny lalantsika sehilahy rehefa miverina mody. Ka zany indray ny zavatra hafa satria efa mba mazava ny andro ka rasiko ge zany ny latenenina dia tsy hiala eto zany tsika zany hoe tsy hiala eto zany tsika raha tsy efa maraina ny andro. Fa na dia hoe tonga eo zany Andramasy. Eno tena adala misy dibantika. fa mifiry tokoa aloha zao le tiako lesy dia manontany lera foana amin'ny telo lesy zao amin'ny 3 maraina ve? Eno zany hoe kely zany sisa dia aneniny akoho. Vangamo olo ty misy akoho olo ty ela hoe zatra fofon-javatra hafahafa zany. Eno lahy zany fofon-javatra hafahafa fa fofoninona lesy tena tsy haiko lesy fa ohatrany hoe mahamanitra be mitovy amin'ny fofona ravitsara zany eno marina lesy elahy zay vao henoko fa fofoninona zany asa ohatrany hoe eto akaiky eto ngely ity zany amin'ny seza aoriana olo ity zany fofony zany fa to ravikazo be dia be ngely lesy sy reto sady miaraka amin'ny taony fa avaiza reto dia iza no mitondra anazy teto dia asa nga lesiko. Tena reto lesy le fanafodin'ny dadabe Ramaro dia zavatra mahagaga ngely lesy dia zao tamin'ny fomba ahoana no nahatongavan'ireo teto. Asa lesy dia tsy hay reo ve moa tongatonga foana teo fa matoa ireo tonga eo dia nisy ny olona nitondra. Tsy maintsy ny Andramasy lesy nitondra an'ireo teo ka ny fomba ahoana ary ny atony tsy nahinao tsika an'izany dia inona koa ny atony tsy nipoirany tamintsika. Za nge lesy mbola fanontaniana mipetraka daholo ka elahy mametraka fanontaniana foana nefa tsika selany samy tsy mahafantatra an'izany fa inona daholo ireny ny aton'izao tena tsy takatra ny saina mihitsy fa tena mifony zavatra misterika. Na le zavatra iainantsika ireo lahy mihitsy zany tena tsy takatra ny saina ho ahy zay no ataoko hoe sao dia mba manofy ary lesy tsika.
Tena tsy fantatra tsony le izay tena marina. Manafa mbola isy zavatra mety mbola iseho ihany koa mandra-pahatava-verina antsika ny Tananarivo. Aza lefa amin'izany lesy aloha ny saina ka. Olo ty Rayaja amin'ny fo aza lafa andehitsika. Fa Efa amin'ny 5 maraina leto zao jereo famantaranandro lahy. ary tena nahita torobe koa lesy Natory be sady nanofin'ny teny mihitsy lahy io. Zany ve lesy? Dia miteny hoe ahoana? Mirediredy momba an'izao zafy mena zao lako inona indray Ary lahy zany tsy natory raha azoko tsara. Tena tsy natory lesy zany na indray mpimaso aza. Ka ento lesy aloha zany ny fiara mandrapatonga ery akady lalana ery dia avy eo entiko indray. Ary andao lesy andao ariko. Andala ato amin'ilay tanàna sady lesy tsika tiako. Jereo lesy fa foana tsisy ninonninona. Ty ilay tanàna aleoloha ajanona kely eto mihitsy lesy ny fiara aloha. Jerelany aram-bato, tranondrava, toy ny nahitantsika azo roa lahy tamin'ny voalohany ihany lesy Tena hoe foana tsisy inona ty tena mahagaga mihitsy Andraso lesy alaiko sary daholo ataoko betsabetsaka mihitsy. Angalina ary dia hatramin'ry aram-bato ambondry koa. Iaja, misy olona angely ty ry Aiza lesy zany iny andoha sa iny io mandehandeha io tsy talavy io Ento koa lesy. Ary lehilahy izy zany. aleo lesy andehanako eny io Ndraso dia miaraka lesy tsika roa lahy. fa izy ary lesy io dia inona ny ataony aty Ro lefa antitra be any izy zany. Mahagaga. andraso lesy aloha atsoko mihitsy ora dada Io lesy fa nierika. azafady kely fa mba misy zavatra tiana entanenanao zay nge Iny le ty fa nanatiny izy Manao anareo anaka ahoan'izay to hikaky rano To lehilahy antitra be tamin'ny tary amin'ny hotely tary ity. tena izy io tena ianao tokoa ve io tena za ty anaka, za ty fa niara-apako ngeto tsy mivalianareo ro lahy akory oay azafady rery hikaky rano manahoana ianao salama tsara tsy marovy anaka ka inona moa zany ny zavatra tianareo antaniana Betsabetsaka ihany ny zavatra tiana io antanenanao. zany ka raha izany noho izy dia tsy ho vita eto am-pitsanganana eto zany ny resaka fa andao androso an-trano nareoko. Ahoana? Dia aiza zay trano io? Otry ry ambony tany mbo mangandrefandry Eny marina lesy tokoa fa taizary zany io trano bongo kely io tsy tazantsika omaly. eno nefa nge dia tsy lavitra le tanàna akory le izy Mahagaga. andao za tsy izy Sasy ve mijambany tsy nijery tsara sa andraso alaiko sary ihany zay. ka maza ho toerana ary mialatsiny fa tsy isy seza ato le roa tsy maninona io fa efa mety io rikaky ka eto ary ny teninareo ro lahy dia nareo koa sady mba makaina ihany ny tany koa mbola ho alavitra ny alehanareo ko
Ka voalohany indrindra aloha dia ambomba le tanàna rikaka. Vao tonga teto maty zay reo lahy omaly dia tsy nahita ininona fa tanàna foana ny hitanay. Trano rava sy feno haram-bato sy ny sisa reny e. Noho ny alina nefa akory ny atairanay sy ny agaganay fa naheno feon'olona amin'ny kitaba zay. Dia nijerena fa tena feno olona tokoa aloha ny tanàna e. Sady nisy afony rehatra. Dia avy eo tonga dia hitanay soamantsara koa ny Eniramasy. Fa ny tsara angamba lesy hazavainy lahazy daholo ny zavatra rehetra. Ka zay efa nazavaiko zay anie e. Marina izany e. Zaho mantsy dia foana tsisy olana ilay tanàna. Miverina tamin'ilay toerana nahitana izy tamin'ny voalohany any inge. Dia hoe manofy ary izay sa zavatra tena misy io. Tsy manofy izany nareo anaka. Fa ahoana fotsiny ary e. Eny tokoa. Dia nakaiza zany ny mponina tao rikaka. Nakaiza ny Eniramasy, dia nakaiza ihany koa ny Orovola. Ao ihany izy anaka. Rikaka Ranoa, mamahazo vazy anay ve ianao zany? Tsy mamahazo vazy anaka. Ny amboroan'ny maty tsy makaiza akory fa eo ihany e. Saingy ny masony velona no tsy mety mahita azy raha tsy amin'ny fotoana nisy ehoana. Maninona tsara hoe? Izany e. Ny amboroan'ny maty hoe rikaka e. Iza ny maty? Ny mponina tao ve? Sa ny Eniramasy? Sa ny Orovola efa maty daholo ve ireo? Voalaza anao. Efa maty tokoa zareo rehetrareo. Tsy rikaka. Tsy mino an'izany aho. Tena tsy mino an'izany e. Tsy ekeny saiko izany. Maty ve dia resaka taminay e. Nampandrosany tao an-trano sady mbola nanome sakafo anay koa ny izy e. Ary dia nohaninay tokoa ilay sakafo rehefa avy eo. Tsy mampino izany rikaka fa olona mifanarintava taminay ireo Dia fanampin'izay koa olona efa maty ve ny Eniramasy dia avita amin'ny andreo fanafody be dia be ireo e. Tena ohatrany tsy mampino izany e. Nefa dia izahay no marina anaka. Tady tio ny fomba nahatongavan'ireo ravikazo ireo teo aminareo. Dia onge ny Eniramasy fa nareo no tsy nahita ny nahatongavany intsony e. Kosa tsy mino an'izany rikaka. Eno voalohany sady farany ianareo no nahita azy iny. Ny Eniramasy ange milaza fa mbola eo n'izay e. Eny mbola eo na miaraka amin'ny Orovola moa zany any aoriana any ozy izy e. Eny anaka. Fantatro fa lahatsapitia tokoa ianao. Io mantsy tsy fanomezantsiny e. Betsaka nefa ireo mistera izay mbola tsy fantatrao izao. Fa ho fantatrao ao aoriana kely aho e. Tena misobatra tokoa izany fiainana izany ka. Sambany avy teo amin'ny fiainana tena hoe nity olona tamin'ny foko. Dia izao voasobatra sady zazavavy efa maty ve ny tsapaza amin'ny fitiavako. Tsy marina izany rikaka. Setera. Amboary ny fonao anaka. Amboary e. Fa ahoana koa nahafantaranao ny anarany e? Sa efa nambara lataminy ve zany? Mbola tsy nanambara lesy Mitovy ihany ne zany nareo zavomena rikaka Ranoa e. Satria samy mahay maminany daholo. Fo! Mamela aloha nareo hitantara fohifohy ny zava-nisy teto e. Mandeha sy voafehitra mantsy ny fotoana anaka. Eny ary rikaka menanao zay. Raha lazainao fa maty daholo tokoa moa zany ireo mponina rehetra teto Ambohidrandrina tamin'ny fomba ahoana moa zany no nahafaty azy ireo. Sady zay tsy mba hoe olona vitsy fa tonga dia niraitana namanontolo. Ho tafady anaka. Ho tafady hoe? Tazanareo moa io aram-bato avy be io. Tazanay tsara io fa ahoana e? Feno vato mifanongoto eo. Hatrany atapony mihitsy. Ary nisy rovan'ny orona teo taloha. Izay mbola hita eo ny trano vato fa ny hazo no efa simba. Nisy mpanjaka nipetraka tao.
Mpanjaka ho erikaky? Andriamasitany no anaran'izay mpanjaka izay. Ambatomasina kosa no anaran'io toerana aram-bato be io. Ary misy loharano tao, de loharano jorina hatraty ambany aty. Ie. De mamelona ny poniny io loharano io sady fanafody. Zany hoe mamelona olona sady manasitrana zany rano mahavelona ratsoriny. Naniry teto daholo rehefa mety ho zava-maniry azo atao fanafody. Ka karazany maro de maro zany. Satria honany fotsiny ireo nentinareo rola reo. Zany verikiaka rano. Eny anaka. Mpanjaka mazika be ronono anefa Andriamasitany. Sarotiny tamin'ny fady izy. Ary manana ny vadiny tokoa ny toerana sy ny tanàna n'Ambohitrandriana. Kisoa ve? Zany de zany indrindra. Iny efa nambarany dada maro taminay koa nge zany. Manana mpimasy anankiray sady mpanandro zay ny mpanjaka. Mipetraka tao atapiny tao io. Sady nainy taiza olona izy io fa nainy fitsaboana rehetra tamin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny rano ihany koa. Ndrisy nefa fa nivadika sy ny komy tamin'ny mpanjaka io olona io taty aorena noho ny fielonana. Nefa de olona nametrahan'ny mpanjaka ny fitokisany rehetra io. Fa izy zany olo zany rikaka ranoa. Zafimena zany Zafimena? Izy de izy tokoa. Izy zany no tsy mena mivadika tahaka ny andro ririnina ny olombelona anaka. Nandevozony vola sy ny ratsy fosy ny sisa sy ny sisa ka naniry hiara-napaka tamin'ny mpanjaka izy. Hitatana fanjakana ve? Ny hevitra izy fa nananany daholo ireo mari-pahaizana sy fahalalana. Ny fanandrona, ny fitsaboana, ny sikidy ka mendrika azy ny te-hipanjakana. Lalina zany a. Ny zavatra tokana tsy nananany anefa. Izay tena nilaina teo amin'ny fitantanana sy ny fitondrana. De ny vahendreny zany. Ary nanamaizina ny foniny velonana ka zary lasa fitaovana ilainy entina nanaovany ratsy zany. Tena loza zany a. Enjany zany rikaka a. Taorian'izay toetra ratsy nasehon'izay de ndroany mpanjaka hiala tao androva izy. Zay fonenany ary tsy nahazo nandingana tety tsony mahitsy. Ka nefa Eny fantatro ny tianao ambara sy ny zavatra nataony anareo fa olona mahery Zafimena. Ka miseho hatramin'izao ny lolo ratsy ny mandrava sy manakorotany. zany hoe Zany hoe olona efa maty Zafimena. Maty hoe Zafimena rikaky? Zay no nitenenako tamin'izay de raha hoe aza miaino an'izay zavatra teneniny Zafimena fa toy izy olo lalanareo amin'ny rahalahy. Tadidiko tsara iny ka. Tesitra tamin'androany mpanjaka azy Zafimena ka de namoaka vavana nozina ny mponina teto Ambohitrandriana. Dia avy eo ireo taranaky ny mpanjaka ny fanimby rehetra teto nieritreritra ny hamaly faty. tena tsovanina ne izy zany. Zany hoe raha mifahazao kosa nge zany rikaka de taranaka Andriamasitany daholo zany ny mponina teto Ambohitrandriana. Zay de zay indrindra. Taranaka fahaefatra izy. Raha ny tena izy zany. Nateraky le zanaky
andria masitany vavitoka natao hoe lantoasom-bola. Lantoasom-bola. Dia hono arikaky? Inona zany le valifatiny zavomeny? Zava-tozany nataony e. Naniraka tovolahy zay izy angatabady any Norovola. Angatabady any Norovola hoe rikaky? Eny tokoa. Nikaramay ny tovolahy io ary nampitondray ny karazana sakafo misy kisoa dia tonga teto Ambohidrandrina ary niditra tao an-tranony Ramasy tao. Lozy zany. Tena olona tsy matahodody. Dia ahoana koa rikaky ranoa? Dia ahoana moa fa nihinana an'ireo sakafo nentin'le tovolahy ireo Norovola sy ny ankizy maromaro teto an-tanàna. Tsy vitan'izay fa mbola nitaritin'le tovolahy ihany koa hitsangajangana anaraka azy Norovola. Tena enjany zany a. Tafakatra hatrany amin'ny haram-bato mihitsy nitondrany zareo an'ilay sakafo misy kisoa io. Ny tenan'izy ireo nefa efa tena niosina kisoa ihany koa satria efa nihinana an'io. Tsisy nanasa tanana akory na dia ankiray aiza. Andriamanitra, tena lozy zany. Fa ahoana moa zany rikaky ny tsy alalan'olo vola fa misy kisoa le sakafo? Ka tsy fantany e. Ny atinge tatsatsy mba mihinana an'izany hena zany sady tsy hoe mahay any arivo e. Ny sakafo nentin'le tovolahy roa ny karazana angitraingitra fihinan'ireo zanak'arivo rony ka tsy fantany. Mifangaro kisoa kay le izy ary misy nofon-kena nendasina tamin'ny hena-kisoa koa nentiny tamin'izany a. Sakafo inona zany rikaky? Mety hoe anona angamba zany pâté, mortadelle sy ny salamisy ny sisy. Mety ho izay tokoa angamba fa tsy haiko le roa. Dia ahoana rikaky ranoa? Inona ny zava-nitranga tamin'izany? Zava-doza ny nitranganaka. Teo no eo ihany le tovolahy dia torana ny akaraboka tamin'ny tany ary nianjera taty ambany taty vao nijanona. Taty ambany ny haram-bato taty izany. Zany ve rikaky? Mazava ho azy fa maty tsy trahatrano izy. Lozy zany. Teo voataitry Norovola ka dia nitomany. Tsy zany tantara tamin'ny eny Ramasy izy sady dia efa tsisy azo atao tsony. Efa voahotavady ny Vatomasina sy ny tanàna ray manontolo. Poa! Ndray re rikaky io. Ay ve ka tena nisy an'izany? Ny alina io dia tao anatin'ny torimason'ny mponina rehetra no niorooro am-Vatomasina. Ary dia nianjera ny kirotana avokoa ireo vato be dia be tany. Mazava ho azy fa nianjera teto ambany teto nanotitra ny tanàna sy ireo olona natory rehetra. Andriamanitra. Dia maty tao daholo zany ny mponina rehetra? Le kely ty maty daholo e. Tsisy tafavoaka na dia ankiray aza. Ny amboroany sisany nivezivezy eto le roa. Tena lalina zany tantara zany rikaky ka. Dia tena hoe maty tokoa. Dia mbola misy voatototra ao ve? Ie, mbola misy tokoa ve zany voatototra ao amin'io vato be eo e? Nanaovan'ny olona fombafomba namonoana omby, zany hoe omby vola vita zany. Ary nalevin'izy ireo mitambatra tamin'ny dongona lehibe atsimo-ry zany. Nefa tsy nampilamina azy e. Izay ny tantara rehetra anaka. Tsy azo vazivaziana ny vady araka ny voalazako anareo teo ihany. Masika be ronono le mpanjaka teto. Tena mamono amin'ny resaka hodafady izy satria mahatiasina ny tany sy ny zavaboariny. Dia tamin'ny oviana zany zavatra rehetra zany no nitranga rikaky ranoa?
efa taona lasa zay naravany tanàna. ay ve voaingana ihany raha toa ka vo efatra taona zany. Efatra taona. Tamin'ny dada maro mbola tety zany, mbola teto angeny tanàna sy ny poniny e. Zany hoe raha mifahazoko azy nge zany arikako dia dada maro zany tsy mahalala hoe fa rava ny tanàna namboatra andriny e. Tena tsy fantany tokoa. Ndrisy ry dada maro. Ary zafy-mena lerangory fototry ny afo izy zany tsy voasazy mihitsy ve. Ohatry voasazy tokoa izy, ripaka daholo zao ny taranany rehetrarehetra. Lany tamingana tanteraka mahitsy e. Fangamo tsy taranany zany reo mivarotra hotely reo. Mandehana rehefa ampy zay e. Sady efa tonga ko ny lera le roa. Mba fanontaniana farany lerikako raha mba sitraka ao a. Inona ny mbola tiana ho anontaniana anaka? Zany hoe efa ela zany nanjaka teto io mpanjaka Andriamasitany io. Mbola tsy teraka akory ny Endramasino asa eo amin'ny 80 taona lasa teo angamizay. Zany ve? Ay ve tena efa ela e? Tamin'ny fahavelomany raha Soamasitany reny be Andramasy zany. Zany hoe 5 taona teo angamba raha Soamasitany tamin'izany fotoana izany. Ho lava ny resaka arikako fa dia misaotra be dia be anao no nitondra an'izany fahampalalana zany a. Tsofirano ary izay rikako fa hanainga. Veloma ianao dia misaotra betsaka indrindra. Soavaty dia mahereza tonga afasoa anaka. Asa matahotra fa tsy sakatsakana anareo atsony zafimeny. Efa resy alina mantsy ny lolo ratsiny. Fa ahoana? Ny ratsy nge tsy mba maharitra mandrakizay zany le retsy e. Tsy maintsy nitodinina ataony foany reny. Na tsy eo no eo izy. Fanjakana no tadavinorom-bahana teo ampelantanan'Andriamasitany. Nga ny fanjakana etiketim-ponan'izao olona tsy voateny rehetra zao e. Marina tokoa aloha izay e. Olo-maiziny fakahalana sy ny fitiavam-bola ny fony. Tsy atala akory Andriamanitra nanongana an'ireo mpanjaka ratsy teo amin'ny zanak'Israely. Marina mihitsy zany arikako a, hainao tsara amin'ny Baiboly. Fandrasy aloha fa misy zavatra ampitondraika anareo ty. Inona zany ry tiako ranoa? Totrany hoe mifono kitapo kely zany le. Fa sao aiza sokafana mahitsy ty. Meo any tatatònareo ty fa izy ny mahafantatra izay olona tokony hitolorana azy ty. Zay ngamba fa velominareo amin'ny rahalahy e. Veloma arikako ranoa. Ialahy ve tsy mba nahatsapa hoe hafahafa ihany kiako ranoa iny. Ahoana moa zany ny tonga dia nahafantarany ny anarantsika e. Asa lesiko. Foatra ny tsy te asa saina amin'izany tsolo lesy a. Tena efa betsaka izay zavatra nianjady tamintsika selahy zay. Izay ahatongavana any an-trano aloha zao ny tanjona. Dia nialana eto amin'ny toerana mampalahelo ty. Marina lesy zany a. Fa andraso aloha akasary ihany ka. Tsy maintsy atao betsabetsaka reto satria tsy maintsy ho avokako an-gazety mantsy. Olo tia. Fa misy inona e? Ny fakatsariko. Tena diniko any amin'ny tranon'ny kiaka ranoa lesy e. Le ty lesy. Mandana lesy miverina vetivety fa mbola akaiky io a. Dia za rery ve? Fa iza no hihinana lany e. Andana lesy mikrôsinga akaingana fotsiny lahy. Eny ary lasa vetivety a. Sedera. Fa inona tiana azo lalintely ty e? Fa nga misy omba manenjika lasa inona? Andao lesy aloha raha hijery sedera. Andao haingany e. Tena tsy naposiko lesy e. Tena tsy mampino e. Fa misy inona ali ty a? Atsika ngely ty maika e. Eny e, fa andao vetivety lesy e. Fa misy inona ho a? Tsy inona nge lesy le tranon'ny kiaka ranoa e.
Tena fasana lesy no ao Vasana? fasana ho any hitako ao dongona misy tanam-bokovoko eo amboniny dia misy soratra tena marina lesy zany Dia inona nefa le soratra e, a? tsy haiko lesy fa za koa efa taitra loatra dia tsy namaky tsony le fakatsary koa namaiky ava tia no hitako teo lesy Ka andao jerena malaky ary zany e. andao ary io lesy jereo Andriamanitra to fasana marina fa ahoana koa ary zao e. any tsy mandangy amin'ilay Nefa angely izy dia tia mihitsy le lalankelinakao amin'ny tranony e. Ary mbola reny raha ny dia kirarontsika. Fasana very ity zany no nidirantsika teo, ha? Ie fasambongo zany hoe efa ela aloha raha zao ny fijeriko azy zao e Ndre andraso e. Andraso vaketsika le soratra. io lesy misy soratra voasikotra Andraso aloha makeko anazy vetivety ary e. Ranahy vomanana, andriana solo hasina na ikaka rano. Mitovy eo amin'ny anarako angely ity zany e. fa iza moa zany ny tena anaran'ny lafeno Le anarako andriana solo hasina sedera manana. Zay ny tena anarako. Dia andriana solo hasina robera ny anaran'ny tompokila dadanay zany hoe niteraka anay e. Ie tena zany le tia. tena mahagaga lesy zany Anarana n'olo vany tamin'ny razambean'ny dada matsy io andriana solo hasina io. Raha ny fitantarany eny ary ny olona zay na ry fahatendrefandrefana tia ngelesy ny tanindrazan'ny razambean'ny dada e. zany ve lesy zany tsy fianakavian'ny dadanareo zany ikaka rano Asa voarotoana teo ngelesy no maty dada e. Dia isineny koa moa ny sarakako. Dia tsy nahafantatra ny momba ny tantara mihitsy moa zany ako. Zara teo koa moa lahatokana raha teoko. fa toy izy aloha famakilan'ity soratra ity sa ilahy koa no eo ambony dongon-tany io e Andraso aloha kikisana tsara ary fa ohatra ny takona fotaka mainamaina koa tiako. Andraso isy aloha kikisa kely vetivety ifa vita ka. Raha ny voaromanana, andriana solo hasina na ikaka rano, tandapa tao androva. Sady mpanolotsaina ny mpanjaka ny taona 527 ka hatramin'ny taona 720. Zay le tsy mivaky ny ato ay ve zany tandapa tao amin'ny mpanjaka zany i andria ikaka rano Ie sady mpanolotsaina mihitsy. Raha sy fa mbola misy tohiny kely izy tia. Maty tamin'ny taona 720 teo amin'ny 20 taona lasa. 20 taona lasa tokoa moa lesy zany ny sehoan'ity zavatra ity. Fotoana nanjakan'Andriamasita mihitsy ngely lesy zany 20 taona zany no efa nahafaty anikaka rano nefa dia olona vao niresaka tamintsika tena mahagaga lesy zany Tena andao le tsy hiala teto andao ary lesy Tena feno amboroa maty lesy ty toerana ty eto raha tongotra. Andao le tsy hiala malaky tonga eto ankady lalana lesy tsika aleo etiko amin'izay nga amin'ny fiara lesy edera ty ary lesy sady za koa zany tena efa drotroka mihitsy. fa mifiry aloha zao Amin'ny sivy ty sahady ve lesy eny ary mandehana Montréal lava sao dia hosahirana eto tsika raha misy zavatra mahazo aty ka za efa mahay ho tongako na izany aza lesy tsika ngely isy ho tonga foana fa tsy sanatrio hiaran-doza aty tsika ka zay vao tena tsy ho tody sady efa itsy aloha itsy anie le hotelin'ny zavimeny ajanony kely hoe fiara vetivety lesy ndry fa aiza lesy fa nakaiza teo olo ty fa iza tokoa io trano rava be ve le ny sakafo anantsika amitsamma sao dia mba diso lalana lesy tsika tena ety mihitsy lesy tena tety mihitsy indra ny fandinihako
Tena marina lesy zany. Hitalahy, io mihitsy zao le tohatra vao miditra anakao amin'ilay toerana. Io ataoko tany io lesy a. Eny tokoa lesy. Dia jerelona koa, misy soratra matimaty io. Hôtely ato. Hitalahy io. Eny le ty e. Tena izy daholo lesy ireo hitantsika rio a. Dia aiza zany le vorovorokena nefa aza avarina misaitsaina amin'izany tsolo lesy ka. le namparary ny kiboko io lesy tena tsy adiniko iny e. Velomo le tsy amin'ny fiara dia andao handeha. So dia ho lasa daly le tsika mitsamina. Andraso alaiko sary ihany aloha e. Zay ka. Metraka tantara mampiorokoditra lesy ny diantsika ny sedera. Hita lesiko. Tahaka ny hoe tsy niaina tamin'izany tsika roa lahy. Nefa dia zavatra nisy. Tena iza lesy ny ino an'ireny zavatra nisy ireny. Fa dia vavolombelona amin'ny fisian'izany aloha tsika roa lahy e. Tena marina raha isy ino an'izao. Toy izy lesy ny didy andao tsika andeha malaky a. Tonga ihany lesy sika ty sedera. Tena misaotra an'Andriamanitra Andriananahary lesy fa tody soma tsara teto indray tsika roa lahy. Tonga so eto Antananarivo sady feniko taba. Fa tonga aloha dia haina trano dadamaro tsika izany mamantana. Ty angala ity le trano dadamaro a. Ie, ary zany le tambavy amin'izay aloha mena azy. Ry dadamaro a. Dadamaro a, tonga izay e. Marina raha tsy feo an'ny sedera zany. Mandrosoa e. Izay izy fanamalika. Andao lesy tsika hiditra fa faly re lesy vao maheno feo an'ny dadamaro ndraiko. Reto zay ry dadamaro fa tonga. Dadamaro. Sedera. Tonga ihany ianao anaka. Za efa tena ratsy ny saiko marina. Tonga soma tsara iny zay ry dadamaro. Manahoana aloha ianao zay e. Miarabanao re ray aman-dreny. Manahoana nareo amin'ny rahalahy. Maly ariva no ohatran'ny somary nararirary kely mafy indray fa efa tsy dia maninona zao le tongotro e. Zany ve? Reto aloha fanafodinao ary. Nataony ny ramasy betsaka mihitsy mantsy izy retoko. Misaotra azy anaka. Ka manahoana izy ihany? Tsy maty ny sedera fa mitoditodika aty amiko fotsiny. Tena tsy hita ny zay lazaina marina. Sa tsy te hitantara ny zavaniseho tany izy. Dadamaro a. Misy fandehan-javatra tena tsy mahampino ange nazanay tany e. Eny e, raha mbola tsy niditra tao akady lalana akory zay a, dia efa nisy zavatra tena nahavarinanay. Zany? Fa inona zany le roa? Mipetra mihitsy aloha dia tantarao fa inona ary mampiazoazo anareo eo e? Fa misy inona e? Eny ary, ho tantarako tokoa izy dadamaro. Tsy maintsy ampahafantarina anao mantsy satria ianao koa tsy inona efa ela be tsy nahafantatra ny zavatra nitranga tany intsony. Dia zavatra maro be sady mifamaofao ry dadamaro no nahazo anay tany a. Ka toy izao ary le zavatra nenanay tany ka ino tsara. Maty daholo hoe mimponina tao Ambohitrandriana? Eny ry dadamaro. Tsy Neny Ramasy, ny Raina, lanitro, fa dia naninona loatra e? Zany ny zava-misy ry dadamaro. Noho ny nataony zafy-menay nefa nahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Le vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra iny? Eny e, efa tantarainy Neny Ramasy ihany tokoa ny momba an'izay zafy-mena izay fony ambola tany. Vehivavy ratsy fanahy tokoa hono zany, sady namadika tao andapa-tao. Ay ve ka tena vitany hatramin'izany mihitsy e. Okizay ry dadamaro. Enjana le roa. Na izay kosa nge dia tena akona fotsiny e. Eny e, fa efa nijinjany nafafy ny izy raha araka ny fitantaran'ny Kakarano e. Efa nijinjany nafafy no zafy-mena io. Tsy afaka nanao ratsony izy e.
nanomboka iny alina izy dia efa lefy daholo ny hodiny. Olona tena nanasova oka mihitsy zafy-mena fa iny e. Kanjo nivadika ody ratsy mahery ireo fitsaboana tsara nataony. Lasa nahavita zavatra tsy takatry ny sainy zafy-mena. Lasa namono fa tsy namelona tsony e. Zany rehetra zany dia noho ny fanahy ratsy nanjaka tao amin'ny fony sy ny sainy. Ka tahoany e? Mikasa ny andrombaka ny fanjakana noho ny fialonana izy zany. Tena loza tokoa aloha e. Fa mahagaga sy ny mahavarena aho dia tantaranareo zany anaka hoe io dongony eo atsimo andrefa ny tanàna Ambohitrandrina io ao no milevina ikakirano tandapa sy mpanolotsainy mpanjaka izy io. Ka zany efa tenenay amin'ny Dadamaro zany e. Na zay nge dia tena talanjona fotsiny nahita an'izany e. Fa misaotra anareo roalahy lehibe aloha rak'izy ho ela velona ni anareo roalahy. Aleo alasana amin'ny fiainana e. Ho ambin'ny zava-manasatra. Ho irin'olona fa tsy haniry olona e. Ary ho lohany fa tsy ho rambony ihany koa le roa. Dia misaotra ry Dadamaro a. Misaotra fa zava-dehibe tsy voavidy vola ny tsodrano nomenao zay Dadamaro. Makasitraka. Fa mety nona tokoa zao nareo roalahy reto a. Fa lasay zary so teo. Raliko moa tsy ao fa nisy nanondrahako azy kely teo zay ko. Andraso hoe atsoko so. Ory soa! So! Ory kiala soa! Fa taiza foana ianao e Efa dadabe ny antso anay e. Mbola nandeha naka rano re zary dadabe fa azafady a. Ay ve. Efa tonga tongery sedere. Ndana aloha hikarakara hoanina fa tena nona mihitsy ireo ankizy ireo a. Eny tompoko. Andriamanitro, fa ansoviko ve mamitaka sa le feo? Manao nareo tompoko? Nory vola? Oay, vonjeo reto fa torany sedera. Io fa nahatsiaro. Fa naninona ny zanako e Tsy maninona ka. Ohatran'ny fanina be zany fotsiny ateo. Avy aloha mipetraha eto aparafarako eto seka. Oka zao ka. Nory vola. Ianao tokoa ve io e? Tsy izany anery Dadamaro fa raiky piti tanteraka tamin'ny Nory vola sedera tany e. Nefa fantatrao ihany ny tantara teo. Ka na izaho koa zany dia tena mba gaga tanteraka e. Tena tsy misy hafa amin'ny Nory vola mihitsy matsika aso ity. Eny fa nahatra amin'ny feony aza. Ay ve? Ka fa fantatro anaka. Eny e, misy tokoa ny zavatra tsy fantatrareo Ikiala soa ikilona Nory vola manoloana antsika eto dia tsy iza akory fa raha vavy kambana amin'ny rina Nory vola ihany. Zany hoe le hitanareo tany Ambohitrandrina. Zany e. Tsy azoko koa zany ka. Anaram-bositra napetraka isineny Ramasy taminy le hoe Kiala soa e. Izy moa netiko niakatra taty. Zany hoe niala tany Ambohitrandrina 5 taona lasa zay. I Nory vola voalohany na nirina kosa mijanona tany amin'ny neny Ramasy tany e. Kanefa nge ny zavatra mahagagary Dadamaro dia zao e. Iny fantoram-bolo amin'ny volony iny ka hitako teo amin'ny volon'ny Nory vola tamin'izay le tany e. Tadidiko tsara mihitsy satria nisaringitra teo amin'ny bokotra akanjoko le izy. Zany ve? Ie. Zany indray aloha ny tsy arako fa ahoana zany ry Kiala soa Tsy zany rery dadabe fa manana mitovy amin'ity anaty koa angely raha vaviko e. Ary ny ara-ny vidinana eny sisy dia ngamba ny fanakalo. Fa manao ana tokoa aloha zareo any e. Salama tsara daholo ve?
Dri ary toa tsisy mamalo anareo fa toa ohatry mifampijery fotsiny e. Ary fa maninona ny latsaka ny ranomasina ry dadabe a. Fa misy inona rery reto a. Sedera fa misy inona e. Norovola ikalona manko e. Afindreto akaiko eto dia miangavy andry za mba ho tony tsara. Ao resiko mihitsy aloha ny tanandry. Tena mangovotra matahotra kely zany izy. Zao akia ny anjeran'ireo vato be dia be niangana teo amin'ny atikaiky ny tanàna ny tanàna namboatra andrina dia nianjera tao amin'ny tanàna daholo ireo vato ireo. Dia nisy naratra ve? Nisy maty ihany koa? Tamin'ny andro alina no sy izany zavatra izany e. Zany hoe ny tao anatin'ny torimaso daholo ny olona dia tototra avokoa aky ny tanàna rehetra. Tsy ny rina ny endramasy kosa e. Lozy ty. Lozy ty marina. Tambotsitra koa kilona. Tena torana ty ry zareo Torana mihitsy io. Aleo aloha kosehana malaky ny tanany sy ny tongony e. Ny zanako le retsy io koseho. Sedera to tsy miverina tsony eny ainy e. Ohatry ny mangana be nge zany endrina zany e. Iaja andao aloha batatsika ireo lahatsy anaty fiara dia hoentina malaky eny amin'ny hopitaly ty e. So manka animo maninona eo. Ny zanako. Salut ala. Ie, salama tsara lesy Ka nanahoana lesy Norovola? Ikolona mantsy e. Izy daholo fi zany. Efa tsy dia maninona izy ka io mbola matory io ohatra mbola reradraraka mantsy iziko. Fa mody raha riva eny hono izy ka ozy ny dokotera fa tsy dia atahorana intsony. Ay kosa. Tsara lesy zany a. Fa ilahy zany tsy niala teto mihitsy nandritra an'izay 3 andro zay. Eny e, tsy niala teto mihitsy fa niandry azy teto foanako. Iralina natitra ny sakafony teto. Ay ve. Fa ity aloha jereo e. Inona ly ty? Gazety lesy ty fa inona indray a. Fa nga andao aloha tsika ohatsy andavarangana ary dia ao tsika no miresaka sady mba mijery tsara azy e. Andao ary. Aiza hoe lesy dia ohatra ty mba jereko nanaova lana azy. Ty lesy e. Inona zany lohateniny ato? Tanin'Ambo-roa. Dia tena navoaka la gazety tokoa lesy le tanànan'Ambo-roa Dia ireo amban'ireo avy ny andiny teny manazava azy rehetra. Miaraka amin'ny sary lesy a. Ty zany ny sarin'ny tanànana Ambohitrandriana. Ie, le tanin'Ambo-roa lesy a. Dia ty le aram-batona Ambatomasina moa. Dia teto ny fahasankiaky-rano. Dia ty le hôtely. Mba rapida kosa aloha lahy zany ka. Fa le trano bongony kiaky-rano lesy tsy nety azo sary fa nahagaga. Fa ahoana ly ty? Tena nanjavina fotsiny izao ny pelikula e. Zany vely ty. Ie, tsy hay hoe inona no mety ho antony. Sedera. Oay, ohatra miatso lesy ka aliona fa andaontsika aloha hiditra. Raha Sedera mary. Dia ahoana ly ty raha iaja? Saly aloha elahy elaela e. Salama tsara tsika ko tsika moa eo ihany ko. Ary vaiza izy zany e. Avy nikarakara kely taratasy anaovana fisoratam-panambadiana letsy Ay kosa efa atao amin'ny farany volana zao lesy ny soratra sy ny mariazina sy kaloina. Ary lahy mihitsy nataona efa volombelona amin'izany. Ay kosa, tsara lesy zany a. Tena raikitra ihany zany izy tiako. Tena raikitra tokoa lesy fa tena babo ny tanteraka nge lesy zay e. Sura mihitsy lesy zany ary aloha ny donatona kely e. Mahafinaritra lesy zany e. Fa ny vaovao anankiray lehibe koa dia hita sy voaporofo marina lesy fa tena razam-ben-dadanay ity kiaky-ranoa. Zany ve lesy? Efa natao mantsy ny fikarohany e. Kiaky-ranoa tsy izy akory fa rahalahy ny rain'ny Andriamanjaka ihany. Zany hoe Andriamanjaka tao Andriamasitany e. Ay ve.
Ary taranaka andrinana izy zany dadanareo e. Dia naela ahy koa aza, izany hoe fianakavian'ny mpanjaka e. Zay mahandrina sy tsy mahandrina moa le tsy midika inona ntsony a. Fa ny zava-dehibe amiko zao dia mitoe-panasin'ny maha-olona lesy dia efa mety zay a. Zay aloha lesy dia marina. Fa ny tena mahafaliko lesy dia zao a. Zany hoe le programan'ny volavolana sy kaloina ary dada mariko. Le mikasika ny inona moa lesy zay? Iverina ny ambotrandrina lesy zay telo a. Dia aninona any lesy? Tanindrazana nge lesy ny any e. Zany hoe mba manan-kevitra ny karakara ny tanàna lesy zay a. Ary mety ary dia anangana trano any mihitsy zay atsoatsoko. Hevitra tsara tokoa lesy zany a. Dada mariko nge lesy efa niteny hoe tokony hanamboatra fasana noho ny amindranan'ilay razana izay voatototra tao anatin'ilay dongo-tany ireo e. Zay tokoa lesy no anana taranaka. Tanteraka daholo lesy le tenin'ny Neniramasy a. Eno alesiko na za koa zeto tena mahatsiaro ny teniny. Tadidiko le tenin'ny Neniramasy hoe any izy izy andro ray tsy mahitsy mbola hitoy indray ny taranaka eto, ary ny taranaka no indray ny zavatra nisy teto izay efa niravan'ireo tsy mataotody. Dia tsy iza le taranaka zany fa Elasy Koloina lesy a, Koloina rovana zany. Zay indray zany no ny taranaka ambohitra andriny e. Fa ahoana hoa lesy? Fa adiniko foana hoa le inona moa zany no tao anatin'le kitapo kely ny finosana iny? Vola faratsangan'olona lesy a. Vola fotsy faratsanga volamena. Zany ve lesy? Tena marina ve zany? Andrazam-be very lesy ireny a. Dia nitehiriziny Niny be Ramasy foana nandritran'izay fotoana ela be izay. Fa ny mahagaga dia nahatonga azy tena ampelantanan'ny Kiakirano. Ay ve lesy? Dia iza zany no tolorana azy io e? Kaloina lesy fizandray moa. Izy ange lesy ny tena mpandova amin'izao e. Ary tsy maintsy ny fomban-drazana ireny ihany no tsy maintsy ampiasana hananganana sy hanorenana ny tanàna iray. Izany hoe hanamboarana ny simba sy ny zavatra efa simba rehetrarehetra lesy a. Ay ve? Ena ry lesy fa aza dily ny momba ny rarahana ay a. Eny lesy a, aza matahotra lafa efa voarayako zay e. Fa zao a, aza dino a rehefa andeho any ambotrandriny lisany e, mba hiaraka aminareo any ahy e. Eny lesy a, efa fantatro koa fa ilange tsy maintsy andeho any e. Zay ary fa mandram-peona e. Natolotry ny Ange du Paradis Group io anao teo, tantara nampitondraina ny lohateny hoe Tanin'ambo roa. Nosoratana Razanabary Voangilalao Joséphine. Novelom Landry Steven, Michel Raitra Top, Tovo, niaraka tamin'ny Siany Ramanantsoa ary Ialana Mengola. Nandray fiosina Tosa, Tovo Andriambololona, Studio Ibrod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.